Angels Jesus, lifting the world, eyes on lifting Jesus, lifting the world, eyes on lifting Jesus, lifting the world, eyes on lifting Alléluia, alléluia, alléluia. Mbola faly miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay menada eto anio asabotsy 7 ny volana Jona 2024. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, miazakazaka ny andro sy ny volana. Raha mijery isika eto dia fantatsika tsara ny datenio fa efa ho tapitra ny volana Jona. Ry havana, inona no vitanao nandritran'izay fiandohany taona izay? Tena efa navita asan'Andriamanitra va ianao? Ary koa efa tena nanatona bebe kokoa any Tompo va ianao? So de lany fotoana. Ny hira izay niraintsika teo raha ohatra ka hainao dia manambara hoe o ry mpanota aza manda. Amen. Miantso antsika izany ny Tompo anio mba tsy handa azy isika. Ry havana, be deaibe ny manda an' Jesosy, be deaibe. Be deaibe ny manda azy, tsy mety miverina amin' Jesosy. Eto ny hira dia manambara koa hoe Jesosy miantso ka miova. Mba manantona azy izao izy amonjy anao. Ry havana, miantso antsika ny Tompo tamin'ny hira izay nataontsika teo. Miteny ny hira fa mpanota isika ka tokony tsy handa. Ry havana, za mpanota, ianao koa mpanota, tsy afaka manamary tena isika. Nefa mila ho tsapantsika tsara hoe inona ilay ota ataonao. Inona ilay ota tsy mety afaka aminao. Tokony isika rehefa zanak'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony. Misy zavatra anankiray nasain'ny fanahy masina nataoko mbola ho avoaka koa ilay izy, fa mbola eo ampanamboarana azy azo. Nitarihin'ny fanahy masina aho anao video, misy sary zany le sary zany dia ny sariko teo aloha ary ny sariko amin'izao. Ry havana, na izara mijery ny poziko teo aloha dia tsy fantatro akory. Tena tsy fantatro hoe aizako tamin'ilay sary.
ry havana, tsy izany ho tao anatiko rehefa hijery sara ianao, fa ijezebela i satana no nanjaka tao. Zay le izy. Rehefa mbola tsy tena ao am' Jesosy isika dia olona hafa isika. Olona hafa isika. Raha izaho manokana dia tsy hanao mihitsy an'izay video izay hoe amoaka ny sariko teo aloha, satria menatra ahako. Zay le hoe menatra ny fahadalàna vita teo aloha. Teo aloha ny rehareha, ny rehareha. Rehefa maka sary, miaraka amin'ny havana, miaraka amin'ny vady, avoaka amin'ny Facebook, dia maka sary etsy sy eroa. Ny zavatra nahafaly teo aloha mamenatra ankehitriny. Zay rehefa ao am' Jesosy isika. Zay le hoe efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ny zavatra taloha. Indreo tonga vaovao ireo. Ry havana, tena efa vaovao marina va isika. Efa vaovao marina va ianao. Efa vaovao marina va izaho. Eo anatrehan'i Jesosy. Mahafantatra anie isika hoe mbola misy zavatra tsy mety mihitsy ato amin'ny fiainako ato. Tena mbola misy zavatra hafa mihitsy ny ataoko tsy araka an'Andriamanitra. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo alohan'ny hitondrasan'ny mpanompon'Andriamanitra ny teny izay ampaherezan'ny Tompo antsika anio. Ny teny izay nomen'ny Tompo antsika anio hibebahana dia vao nomeny ahy teo zany raha vao nangataka taminy aho ny amin'ny hoe inona no teny tiany fanahy masina zany hoentina hibebahantsika anio. Dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 1:30. Vao novakiako le izy teo satria tsy nanomana mihitsy aho, fa zay tiany Tompo zany no ambara. Indraindray ohatr'izay. Indraindray omeny aloha ny teny, ohatra ny maraina eo am-pivavahana, na koa ohatra hoe ray andro aloha, fa am'izao tatoato zany ny Tompo dia ny teny izay omeny ampibebahana na amin'ny alakamisy alina fotoam-bavaka izay ataoko en direct io dia matetika eo am'ilay fotoana mihitsy no omeny Tompo ny teny. Ny alakamisy ao de zay nataony rehefa mandeha ny hira. Fa anio vao teo aho no nomeny Tompo an'io teny io. Dia ny fotoana nanamakiko azy fotsiny, namaky fotsiny aho. Tonga de ny fanahy masina efa niasa zany teo. Satria mivavaka aloha aho alohan'ny anomboany ny fotoana zany. Nivavaka aho, nametraka ny tenako teo am' Jesosy, dia nangataka ny teny, dia io Salamo 1:30 io no nomeny fanahy masina. Rehefa manokatra baiboly, mangataka teny amin'ny Tompo de indraindray hoe salasala ny nofo indraindray hoy aho hoe ity ve Jesosy no ataoko sa tsy? Fa rehefa io dia io. Rehefa io dia io. Dia tsy maintsy ekena satria zay le hoe manaraka ny patron antsika isika dia Jesosy ilay fanahy masina izany. Dia nosokafako ny baiboly teo, dia Salamo 1:30 no nomeny. Ny Salamo zany izay nomeny antsika zao dia ho antsika rehetra, ho anao koa. Amin'io zany no angalantsika teny hibebahantsika. Alohan'izay dia hivavaka aloha isika, hisaotra ny Tompo ny amin'ny fotoana toy izao, ary koa nanomezany teny hibebahantsika rehefa avy eo. Ka manasa anao aho hiary vavaka amiko anandratantsika ny Tompo, ary hisoratsika azy, ary angatantsika mba hanatrehany antsika, mba tsy ho very maina akory izay fibebahana ho ataontsika rehefa avy eo. Fa tena ianao antsika ny Tompo amin'ny fibebahantsika amin'ny teny izay nomeny fanahy masina antsika zao zany. Vavaka isika Tompo. Atao mivavaka anao any amin'ny toerana misy anao. Fa ny Tompo miaino anao fa aza miandry anay ito, fa mivavaha ianao. Mba hanana anjara ao am' Jesosy satria ho anao io, fa tsy ho aho. Zay piasan'ny Tompo fotsiny izay menada eto fa ho anao sy ny Tompo. Mila koa ianao manantona ny Tompo mba hiaino anao izy. Hiaino anao izy. Ka hivavaka isika Tompo. Ray malala misaotra anao. Midera mankalaza anao ray malala. Satria mbola nomenao tombonandro izay. Ahafahanay mivory eto, miantso anao.
ibebaka eo anatrehanao. Jesosy io, mpanota izay, tsy mendrika izay Jesosy. Eny, araka ny teny teo am-piandohana Tompo, dia miazakazaka ny andro sy ny volana. Jesosy io. Mbola maro zavatra tsy vitanay zanak'olombelona, ka indreto izay Tompo mangataka ny fanatrehanao. Naiza naiza Jesosy no misy ny zanakao tsiraray avy eran-tany, dia okanao Tompo anatrika anay. Anatrika anay tsiraray avy Jesosy io. Aza miamboa anay Jesosy io, fa eno ny fibebahanay rehefa avy eo. Ka mangataka aminao zay fanay masina, okanao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo dia hietry ambany ambany. Oka koa ianao fanay masina no hikasika ny olonao tsiraray avy. Ary ampiteny koa Jesosy ny mpanomponao rehefa avy eo Jesosy io, amin'ny teny izay ampaherezanao anay. Ka mitenena Jesosy fa milanao izahay, satria sao de ho ringana izay, sao de ho ringana ka ho very any amin'ny fariafy mandrakizay. Fa milanao zay Jesosy io, amonjy anay. Misaotra Jesosy malala o. Aleluia. Amen. Amen. Ry avy anaovakitsika ny salamo zany raika amby 30. Ovakitsika manontolo zany satria zay no nomeny fanay masina, dia ovakitsika manontolo zany io salamo io. Dia eo zany atsika no maka zay ibebahana zay nomeny antsika izany. Salamo raika amby 30. Ny titre ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Fahatokiana an'Andriamanitra na dia ao anatin'ny zavatsarotra aza. Tompo, ianao no ialofako. Aoka tsy hitsanga menatra akory aho mandrakizay. Afao amin'ny fahamarinanao aho. Atongy lano aniko ny sofinao. Faingana anafaka ahy. Aoka ho vato lampiko fiarovana mafy ianao. Mba amonjena ahy. Fa arambatoko sy manda fiarovana ho ahy ianao. Ary noho ny anaranao no hitondranao sy hitarianao ahy. Anafaka ahy amin'ny fandrika rato izay nafeny ny amandriany ahy ianao. Fa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao no atolotro ny fanahy. Fa efa nanavitra ahy ianao, Tompo. Andriamanitry ny fahamarinana. Alako izay mifikitra amin'ny zavapoana mamitaka. Fa izao dia ny Tompo no itokiako. Hifaly sy ravoravo amin'ny famindramponao aho. Fa mahita ny fahantrako ianao, ka mahafantatra ny fahorian'ny fanahy. Ary tsy mba nanolotra ahy ho eo an-tanany fahavalo, fa efa mampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Mamindrafo amiko Tompo, fa azo pahoriana aho. Sy mba ny alahelo ny masoko, sy ny fanaiko ary ny ao anatiko rehetra. Lany ny alahelo ny aiko, sady lany mpisentohana ny taonako. Tsy manan-kery aho noho ny elo, ary efa lany ny taolako. Noho ny ataony fahavaloko rehetra, dia efa tonga fandatsa aho na dia amin'ny mpiaramonina aza. Atahorany olom-patatra aho, ary mandositra ahy izay mahita ahy eny ivelany. Efa dino anem-pon'ny olona tahaka ny olona maty aho, tahaka ny vilany fanary. Fa mandre ny endrikendriky ny maro aho, eny, fampiororona manodidina. Raha miara-mioko amely ahy izy, dia miray tetika afaty ny aiko. Nefa matoky anao aho Tompo. Hoy aho, Andriamanitra anao, eo an-tananao ny androko. Vonjeo aho, tsy ho azo ny tanany fahavaloko izay manenjika ahy. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao. Vonjeo amin'ny famindramponao aho. Aoka tsy hitsanga menatra aho Tompo, satria miantso anao. Fa aoka kosa ho menatra ny ratsy fanahy, ka angina any amin'ny fitoeran'ny maty. Aoka angina ny molotra mandainga, izay miteny saisay manohitra ny marina, amin'ny avonavona sy ny fanamavoana.
akory reny habeny hatsaranao izay voarakitrao ho any matahotra anao, dia izay nataonao teo anatrehan'i zanak'olombelona na ho any izay mialoka aminao. Anafina azy ao amin'ny fiherenina eo anatrehanao ianao, mba tsy ho tratry ny teti-dratry ataony olona izy. Ampihery azy ao amin'ny tranonao ianao, mba tsy ho azo ny lela miapanga izy. Isaorana anie ny tompo, fa nataony mahagaga ny famindram-pony tamiko, tao an-tanàna mimanda. Fa hoy aho tamin'ny fahatairako, voafongotra tsy ho eo imasonao aho, kanjo ny hain'ny feon'ny fifonako ihany ianao, raha nitarana taminao aho. Tiava ny tompo ry olony masina rehetra, miaro ny marina ny tompo, fa mamaly mafy ny mpiavonavina kosa izy. Mahereza ary aoka tanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay miandry ny tompo. Amen. Aleloia. Tsara be ny tenin'ny tompo amintsika. Tsara be. Eto dia i Davida mpanjaka zany no ny teny an'ito teny ito, ireo teny ireo. Eto raha ny tsara isika teo dia manambara ny amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra izany, na dia ao anaty zavatra sarotra zany ny fiainantsika. Isika tsiraray avy dia mandalo lalan-tsarotra avokoa, mandainga izay miteny hoe ny fiainako milamina foana. Ry havana, olona mirehare no miteny izany. Olona mirehare, izany hoe manambonimbony tena, mieritreritra hoe tsy zavatra anjo azy. Izay tsy toetra ny zanak'Andriamanitra izany, fa toetra ny Satana izay. Isika olombelona ety ambony tany dia tsy maintsy mandalo lalan-tsarotra. Na inona fiainana iainantsika, na olona mpanan-karena be ary ianao, dia mbola mandalo lalan-tsarotra ihany. Amen. Ry havana, mila isika manetry tena tahaka an'i Jesosy. Mila isika tsy mizaozao, mila isika tsy mirehare, fa mila isika manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'ny tompo mba hanandratany antsika. Amen. Ry havana, ho raisintsika ny teny dia ny fanahy masina no ampibebaka antsika rehefa avy eo. Oka isika atsapa ny amin'ny otantsika tsiraray avy ato amin'ny teny izay ho tenen'ny fanahy masina eto, satria matoa nomeny ity teny ity dia ho antsika tsiraray avy, ho antsika tsiraray avy. Ho vakiko ny teny dia eo amin'izay hijanonantsika zany no ajanon'ny fanahy masina. Salamo 1:30. Hoy ny teny, ho vakiko amin'ny anaran-Jesosy Tompo zany. Tompo, ianao no ialofako, aoka tsy hitsanga menatra akory aho mandrakizay. Afao amin'ny fahamarinanao aho, atongilano amiko ny sofinao. Fainganana afaka ahy, aoka ho vatolampiko, fiarovana mafy ianao, mba amonjena ahy. Faharambatoko sy manda fiarovana ho ahy ianao, ary no ny anaranao no hitondranao sy hitarihanao ahy. Anafaka ahy amin'ny fandrika rato izay nafeniny amandriany ahy ianao, fa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Amen. Ry havana, eto zany i Davida mpanjaka, za koa zany, ianao koa zany, oka isika ohatr'izay. Eto izy zany mangataka amin'ny tompo, mba hialoka ao amin'ny tompo. Ny tompo no tokony hialofantsika. Oka isika nio angataka amin'i Jesosy hialoka eo ambany tana mahirina. Mila isika mangataka ny tompo hiaro antsika, mba ho arovan'ny tompo zany isika eo ambany tana mahirina, satria amin'izay isika tsy hitsanga menatra eo anatrehan'ny fahavalontsika. Iza moa ilay fahavalontsika? Ny fahavalontsika dia Satana. Nefa ny Satana miasa ao anatin'ny olona. Ny olona no ampiasainy. Ry havana, mila mitandrina isika, satria amin'izao andro farany izao dia ny olona ampiasain'ny Satana hamandrika atsika na zavatra kely ara, kely dia kely. Izay no tenin'i Jesosy tamin'ny mpanompo vaviny anankiray izay tao amin'ny Toby, ao amin'ny Toby any Antananarivo.
ny teny tamin'ny tompo fa mila mitandrina zany satria zavatra kely foana dia efa amandreny Losifera antsika. Kely indrindra ozy izy. Efa ianareo angamba ny video efa navaoko tato ilay nambaran'ilay mpanompo vavikely ny tompo izany momba an'izay. Ry havana, isika izany zay mihevitra antsika mijoro tsara dia oka isika hitandrina satria sao de ho lavo. Sao de ho lavo. Zavatra kely foana dia mandriany Satana antsika. Ry havana, oka isika tena angataka amin'ny tompo mihitsy mba anongilana ny sofiny amintsika ny tompo. Zay ny teneny Davida eto. Mila isika tena hoe mitady ny tompo mihitsy, mangataka aminy satria izy no vatolampy fiarovana mafy ho antsika. Ry havana, raha tsy ao Jesosy dia enjera isika. Mienjera isika. Mila isika mangataka amin'ny tompo. Hitalao aminy isika rehefa avy eo hibebaka dia angataka ny fiarovany. Mba tsy hitsangamenatra isika ka milaza hoe efa mijoro tsara isika nefa zavatra kely foana dia potika daholo zavatra rehetra. Mila mitandrina satria indraindray ny olona akaiky itsika ihany no ampiasain'ny Satana. Mila mitandrina mafy isika tompo. Iza moa no ampiasainy eo? Tsy andeha hijery olona any ivelany any amin'ny arabe ne Satana. Saotra fanahy masina. Tsy olona any ivelany any no antsony amingana antsika. Fa ny olona manodidina antsika ihany. Ny ankonantsika izany, ny havantsika izany, namantsika izany, mpiara-miasa amintsika izany. Izay le izy. Fa tsy hoe koa hoe halantsika ireo olona akaiky antsika ireo, fa mila vonjena ny fanahin'izy ireo. Fa isika no mila mijoro tsara, mba tsy hanjera amin'ny zavatra kely foana. Amen. Fizantsika ny tenin'Andriamanitra. Eto Davida dia niteny hoe ny angatahana zany amin'ny tompo dia hoe anafaka ay amin'ny fandrika arato zay nafeny amandriany ay ianao. Fa ianao no fiarovana mafy ho ay. Fandrika arato. Zay mihitsy angeny ataon'ny Satana. Fandrika arato. Ry havana, io fandrika arato io dia misy paoziny marobe izy io. Indray andro izay nanao délivrance ana olona en direct izany, fa tsy tanay moa zany le olona, fa tamin'ny alalan'ny audio zany. Dia alohan'ilay olona nafahana dia nampafantary ny tompo ay fa ao anaty barika ilay olona, le barika be reny zany. Barika tena ngeza be ao anatin'io zany ilay olona. Voafatotra ao zany le olona nafatotra tana tao anatina barika be. Ry havana, zay le paozina fatotra tao Satana. Isaorana ny tompo fa afaka ilay olona ary voavonjy tanteraka ny fanahiny. Amen. Ry havana, fandrika maro no amandrian'ny Satana antsika. Fandrika maro. Ka mila mitandrina isika. Zay zavatra tiantsika no amandriany antsika satria izy anie manana dosie antsika raha mbola ho aminy isika zany. Zavatra tiantsika teo aloha rehetra dia avoakany iny. Raha olona zatra miavonavona isika dia ataony izay zavatra azahoany antsika hiavonavona. Raha olona tia resaka isika dia atao izay zavatra azahoany antsika tia resaka. Dia potika amin'izay isika. Raha olona tia vola isika dia atao izay zavatra azahoany antsika amin'ny fitiavam-bola. Dia potika amin'izay isika. Raha olona mpijangajanga dia atao izay mandriany antsika amin'ny fijangajangana. Dia latsaka ilay olona. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Mila mijoro tsara. Fa rehefa tena miorina tsara amin'ilay vatolampy isika dia Jesosy zany dia tsy azony intsony. Tsy azony Satana intsony. Eto Davida dia nangataka mihitsy fiarovany tompo mba tsy halavo azy. Ry havana, mila isika koa manao tahaka ny Davida. Oka isika tsy hijery olona intsony fa arovo ny fanahinao. Arovo ny fanahinao mba tsy lasa ny andavaka ny fanahinao. Za koa toy izany. Za koa toy izany. 5:5 raisitsika dia midina eo tsika zay ajanona ny fanahy masina azy. Eo an-tananao no atolotro ny fanahy. Fa efa nanavitra ay ianao tompo. Andriamanitry ny fahamarinana. Alako izay mifikitra amin'ny zavapoana mamitaka.
fa izao dia ny tompo no itokiako. Hifaly sy ravoravo amin'ny famindramponao aho, fa mahita ny fahantrako ianao, ka mahafantatra ny fahoriany fanaiko, ary tsy mba nanolotra ahy ho eo an-tanany fahavalo, fa efa mampitoetra ny tongotro teo amin'ny malalaka ianao. Aleloia. Eto zany Davida dia mangataka amin'ny tompo, miteny amin'ny tompo izy zany, miteny amin'ny tompo hoe eo an-tananao no atolotry ny fanahy. Ry havana, ny olona rehefa miteny momba an'iny dia ao amin'ny tenin Jesosy. Sotra fanahy masina, ao amin'ny tenin Jesosy tamin'izy hiala ety ambony tany. Ny teny tamin'iray izy fa vita. Dia eo an-tanan'ny tompo, eo an-tanan'ny iray ny natolony ny fanahy. Eto Davida dia ny teny izy amin'ny tompo fa eo an-tananao no atolotro ny fanahy. Ry havana, oka isika ametraka koa ny fanahintsika natreo an'ny tompo, eo an-tanan'ny tompo, mba ho voaharo ny tompo ny fanahintsika, mba ho voaharo ny tompo. Izay no nampahafantary fanahy masinay teo tamin'izaho namaky an'ilay teny. Izay no mombany amin'ilay hoe eo an-tananao no atolotro ny fanahy, mba ho voaharo ny Jesosy ny fanahintsika, mba tsy ho very any amin'ny elo isika, mba tsy ho azo ny fahavalo, satria ny fahavalo dia mitady izay amandriana antsika, mitady izay amandriana antsika. Ary tokony hitensika hoe alako izay mifikitra amin'ny zava-poana mamitaka. Ry havana, oka hankahala isika raha vao resaka ratsiratsy no miseho, na fahotanana ina na iny, oka hankahala isika. Fa raha manomboka tia zavatra ratsy isika dia tonga dia latsaka ao. Mila mitandrina mafy isika tompoko, mila mitandrina mafy. Raha misy zavatra tsy metimety hitany masonao na henony sofinao, dia oka ala ny fanahinao izay zavatra izay. Ka mila isika miala aingana toy ny vorokely eo an-tanan'ny gazela. Azafady, eo an-tanan'ny mpihaza azy. Toy ny vorokely eo an-tanan'ny mpihaza azy. Oka isika hitsoka tahaka ny gazela. Ny gazela dia biby mihazakazaka mafy be, mafy be, mafy be. Hitsoay miaratsiana rehetra, mitsoa, miala amin'ny fandrika izay eo an-tongotrao, eo anatrehanao. Mila isika tompoko mijoro tsara, mijoro tsara, mijoro tsara. Hoy Davida ny 5:9 hoe ary tsy mba nanolotra ahy eo an-tanan'ny fahavalo, fa efa mampitoetra ny tongotro teo amin'ny malalaka ianao. Amen. Ny tongotra antsika dia napetraky tompo eo amin'ny malalaka. Aza mihetsiketsika eo, mijoro tsara eo, mitandrema fa ny tompo mihitsy no mitondra antsika. 5:7 toy antsika ny tenin'Andriamanitra. Mamindrafo amiko tompo, fa azo-pahoriana aho. Sy mba ny alahelo ny masoko sy ny fanaiko ary ny ao anatiko rehetra. Lany ny alahelo ny aiko, sady lany mpisetoana ny taonako, tsy manan-kery aho noho ny eloko. Ary efa lany ny taolako noho ny ataon'ny fahavaloko rehetra, dia efa tonga fandatsa aho na dia amin'ny mpiaramonina aza. Atahorany olo-pantatro aho, ary mandositra ahy izay mahita ahy eny ivelany. Efa adino any ampon'ny olona tahaka ny olona maty aho, tahaka ny vilany fanary. Fa mandre ny endrikendriky ny maro aho. Eny, fampiororona manodidina, raha miara-mioko amely ahy izy, dia miray tetika afaty ny aiko. Amen. Ry havana, zavatra marina izany. Tena marina io teny io. Io namaky io tonga dia tsapako fa isika tsiraray avy izay mahatsapa hoe efa ao amin'ny Jesosy. Efa tena ao amin'ny Jesosy dia tanteraka amintsika io teny io. Efa kiko teo. Tanteraka amintsika io. Ny olona dia lasa matahotra antsika. Tsy masahy intsony mifosafosa sy mitente zavatra ratsy eo anatrehantsika. Zay le hoe ny fanahin'ny tompo no hitany ao aminao. Ajay ny olona ianao, satria misy an Jesosy ao aminao.
izay le hoe matahotra ny olona satria Jesosy ange no ao aminao e. Tsy tia ratsy intsony ianao, tsy tia fosafosa intsony ianao, tsy tia zavatra ratsy intsony ianao, dia ala ny olona, ala ny olona. Ary ianao indray no fosain'ny olona any ambadika any. Fosain'ny olona ianao any ambadika any, zay le izy. Satria tsy mitovy amin'ny olona intsony. Ry havana, tsy maintsy zay no tanteraka. Zay isika vao tena ao amin'i Jesosy. Araka ny teny Davida, averiko kely. 5:9, mamindrafo amiko Tompo fa azo pahoriana ao. Simba ny alahelo ny masoko sy ny fanaiko, ary ny ao anatiko rehetra. Feno alahelo Davida satria ala ny olona. Ny masony kotsan-dranomaso zany io, satria simba ny alahelo ny maso. Rehefa mitomany foana ny olona ray, dia io maso io lasa mivoto. Mivoto ny maso. Lany alahelo ny aiko, reraka mihitsy zany ny ainao amin'ny alahelo. Sady lany mpisentoana ny taonako. Tsy manan-kery aho noho ny eloka, fa efa lany ny taolako. Na ny ainy ara zany dia tena hoe lany ny taolana. Reraka ny aina. Noho ny ataony fahavaloko rehetra, dia efa tonga fandatsa aho na dia amin'ny mpiaramonina aho. Zay ny le izy e. Mpiaramonina dia andatsanao. Andatsantsika ny mpiaramonina. Zay le izy. Hoe ino koa afa-be n'olona iny zao. Ry havana, zay zavatra miseho. Zay zavatra miseho. Tsapako amin'ny fiainako izany. Satria teo alohako efa ela be zay mipetraka tamin'ity toerana ity. Teo alohako dia zatra manao sorta fohy, manao lambahoany fotsiny indraindray rehefa ho tokotany. Teo aloha, efa ny taona maro ela zany, manao zipo fohy. Fa ankehitriny dia tsy izany intsony. Dia tsapako fa ny olona gaga amiko, satria mitory amin'izy ireo aho. Tsy hain'izy ireo intsony le hira zao tontolo zao ato amin'ity trano ity. Fa hira masina amin'ny teny vazaha dia hain'izy ireo ao ambadika ao na eny tokotany izany. Fandroana devoly eny zareo. Ry havana, mitory amin'ireo olona reo aho. Na me baiboly koa aho. Da manankiray tao ambadika ato. Ry havana, hafahafa ny ahitan'olona antsika, ary ala ny olona isika rehefa miova. Mila isika zany tena hoe mijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Noho ny ataony fahavaloko rehetra dia efa tonga fandatsa aho na dia amin'ny mpiaramonina aza, atahorany olo-pantatro aho, ary mandositra ahy izay mahita ahy eny ivelany. Aleloia, 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 sotra Jesosy. Zay mihitsy. Faly ny fanahy masina satria fantany hoe marina ny lalanao. Rehefa mandeha amin'izay ianao, rehefa zay zavatra miseho. Rehefa zay zavatra miseho. Rehefa mandositra anao izay mahitanao eny ivelany. Zay tompoko, zany mihitsy. Atahorany devoly ianao. Atahorany satana ianao. Na miditra amin'ny magazay ianao, na miditra amin'ny farmasia ianao. Dia indraindray le olona eo alohanao tonga dia masika be fotsiny. Tonga dia fantatra hoe misy devoly io olona io. Tonga dia miavonavona mamaly anao. Dia fantatra hoe any satana io olona io. Ry havana, zay le izy. Isaorana ny tompo. Hibebaka isika rehefa avy eo raha ohatra mbola tsy mahatsapa an'izay ianao. Raha mbola tsy mahatsapa an'izay dia mila mibebaka mba ho tsapanao. Fa tena rehefa amin'ny tompo isika dia tokony tena hoe olona marina. Olona tsy miaro intsony amin'ny zavatra ratsy, na inona io tompoko. Na inona io. Tsy azontsika ekena intsony izany. Tsy azontsika ekena intsony izany. Amen. 5:10, efa adino any ampon'ny olona tahaka ny olona maty aho, tahaka ny vilany fanary. Fa mandreny endrikendriky ny maro aho, eny fampirorona manodidina. Raha miara mioko amely ahy izy, dia miray tetika afaty ny aiko. Averiko indray mpandeha. Raha miara mioko amely ahy izy, dia miray tetika afaty ny aiko. Amen. Ry havana, zay mihitsy.
efa dino ao am-pon'ny olona any am-pon'ny olona tahaka ny olona maty ao hoy Davida, tahaka ny vilany fanary zay mihitsy angery havany. Ny olona manadino antsika rehefa ao am' Jesosy isika, adino am-pon'ny olona satria tsy manao ny fanao zao tontolo zao intsony. Aleloia, aleloia. Tsy manao ny fanao zao tontolo zao intsony, dia jereny namana, jereny ny havana, tsy rarahin'olona intsony. Zay le ao am' Jesosy, zay le ao am' Jesosy. Tsy hoe koa hoe tsy tiany anie isika, tsy hoe koa hoe tsy tian'izy ireo isika, tian'izy ireo isika fa tsy mitovy lalana amin'izy ireo intsony. Amen. Mijoro tsara tompoko, mijoro tsara. Andifa efatra ambin'ny folo raisitsika. De midina eo tsika. Nefa matoky anao aho tompo, hoy aho, andriamanitra ianao, eo an-tananao ny androko, vonjeo aho tsy ho azo ny tanany fahavaloko, sy izay manenjika ahy. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, vonjeo amin'ny famindramponao aho. Aoka tsy hitsangamenatra aho tompo, satria miantso anao. Fa aoka kosa ho menatra ny ratsy sy fanahy, ka angina any amin'ny fitoerany maty. Amen. Ry havana, zay le izy. Mangataka amin'ny tompo isika izany, ny amin'ny amonjeny tompo antsika. Mba tsy ho menatra isika, hibebaka isika rehefa avy eo. Mangata amin'ny tompo afany, ho afany amin'ny fatopatotra rehetra. Mangata amin'ny tompo. Miteny Davida fa matoky ny tompo izy, matoky an Jesosy va ianao. Tokony hatoky an Jesosy isika, satria izy rery ihany no tokony hiankinantsika. Ry havana, zafady, eo an-tananao ny androko, hoy Davida eto. Eo an-tanan'ny tompo zany. Ny tompo rery ihany no afaka mitana ny aintsika. Tokony isika atoky ny tompo. Angataka amin'ny tompo isika mba ampamirapiratra ny tavany amintsika izy. Rehefa avy mibebaka isika, ataovy anatin'ny vavakanao izany. Ataovy anatin'ny vavakanao izany. Mangata ny famondram-pony tompo. Mangata ny famondram-pony amonjeny antsika. Hibebaka isika rehefa avy eo. Mba tsy hitsangamenatra isika. Ry havana, zava-dozana io e. Na iza isika mpanompon'Andriamanitra ka latsaka, dia lasa isika mitsangamenatra. Mila mijoro tsara isika. Mila mijoro tsara isika. Tsy mahazo manao ny fanao zao tontolo zao intsony isika rehefa ao am' Jesosy. Mba tsy hitsangamenatra, satria ho alain'ny Satana baraka isika raha ohatra ka hitsangamenatra eo. Fa aoka kosa ho menatra ny ratsy sy fanahy, ka angina any amin'ny fitoerany maty. Amen. Ry havana, fitoerany maty dia any amin'ny elo izany. Ny ratsy sy fanahy dia any Satana izany. Oka isika tsy ho ratsy sy fanahy. Oka isika ho mendrika anatrehan Jesosy. Tokony hivavaka ho an'izy ireny isika. Mijoro tsara tompoko. Andifa sivy ambin'ny folo. Akory re ny habeny hatsaranao, izay voarakitrao ho any matahotra anao, dia izay nataonao teo anatrehany zanak'olombelona, no ho an'izay mialoka aminao. Anafina azy ao amin'ny fierena eo anatrehanao ianao, mba tsy ho tratry ny teti-dratry ataon'ny olona izy. Ampiry azy ao amin'ny trano, ao amin'ny tranonao ianao, mba tsy ho azo ny lela miampanga izy. Aleloia. Eto zany dia beny hatsaran'Andriamanitra. Ny hatsaran'Andriamanitra no afaka miaro antsika. Mila isika mba tsy ho azony lela mandainga, mba tsy voafitaky Satana. Mila isika mitandrina mafy, satria Satana dia manao teti-dratsy. Manao teti-dratry araka ny 1:20 dia ambaratsara mihitsy hoe teti-dratsy ataon'ny olona izy. Manao teti-dratsy izy amandriana antsika. Ry havana, isika re tsy malala e. Tsy malala isika, fa ny ataon'ny Satana sy ny firongony any amin'ny elo dia manomana izy hoe ampiasao raha anina amandrika ny raha anina. Izay ny ataony. Plan ny ataony. Ampiasao raha anina amandrika an'io mpanompon'Andriamanitra io. Ampiasao raha anina amandrika an'io mpanompon'Andriamanitra io. Izay no ataony. Ampiasao raha anina amandrika an'io olona io, satria anomboka hivavaka io olona io, na olona tsotra ianao.
Zay ny teti-dratsy ataony amandriana antsika. Mila mitandrina mafy isika. Mila mitandrina mafy isika. Elo tsara ten'Andriamanitra eto andiny faharoapolo hoe anafina azy ao amin'ny fierena eo anatrehany ianao mba tsy ho tratry ny teti-dratsy ataony olona. Jesosy rery ihany no afaka manafina antsika ao amin'ny fierena. Mangatà amin' Jesosy ohatra ka tsy vitantsika, Jesosy ampio aho, angataka rehefa avy eo. Mibebà dia mangatà amin' Jesosy. Satria i Satana lehilela miapanga antsika eo anatrehan'Andriamanitra izy. Any boky Joba izany. Ry havana mila mitandrina mafy isika. Fakitsika ny andininy faran'ireo dia hibebaka isika. Azavain'ny fanahy masina fohy dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Miomana ianao hibebaka. Diny faha 1 ka hatramin'ny faha 420. Omeko koa ny sapitra ho an'izay olona vao niditra Salamo 1:30. Isaorana anie ny tompo fa nataony mahagaga ny famindram-pony tamiko. Tao an-tanàna mimanda. Fa hoy aho tamin'ny fahatairako. Voafongotra tsy ho eo imasonao aho. Kanjo ny haino ny feon'ny fifonako ianao. Kanjo ny haino ny feon'ny fifonako ihany ianao. Raha nitaraina taminao aho. Tiava ny tompo ny olony masina rehetra. Miaro ny marina ny tompo. Fa mamaly mafy ny mpiavonavina kosa izy. Mahereza ary aoka tanjaka ny fonareo. Dia ianareo rehetra izay miandry ny tompo. Amen. Ry havana. Eto zany isika dia tokony hisaotra ny tompo rehefa avy mibebaka. Satria ny tompo ihay ny fitarainantsika raha tena hibebaka marina isika. Raha tena hibebaka marina isika. Mila mifona isika. Fifona no ataontsika eto. Satria mitaraina aminy zany isika. Ry havana, mila isika tia ny tompo. Raha tena olony masina tokoa dia mila tsika tia ny tompo. Satria olony tompo isika izany. Ny olona masina dia ireo zanak'Andriamanitra. Izay reto hoe olona masina. Isika izany. Raha mitondra fiainana eo anatin'ny famarinana sy ny fahamasina. Izany hoe olo-masina. Olo-masina. Eny tompo. Mila mijoro tsara isika. Hibebaka isika. Aza manaiky intsony hifangaroaro amin'izao tontolo izao. Fa very ianao. Very any amin'ny elo ny fananao. Aza mankasitraka ota intsony. Izay falifaly, izay tsy faly, tsy faly. Fa aza manaraka intsony izay ataon'izao tontolo izao satria ho very ny fanahintsika. Hibebaka isika androany ka natrehan Jesosy dia aorian'izay androaka devoly isika. Androaka devoly. Roainy devoly. Roainy devoly izay rehetra tsapanao aminao. Fa ho afaka izany, hitsoaka izany rehefa roanao. Aza matahotra hoe za tsy mahay mandroaka devoly. Mahay ianao. Fa ny tompo no hiasa ho anao. Fa aza manahy mihitsy ianao. Aza manahy mihitsy ianao. Andohalika isika tompo koa izay afaka mandohalika izany dia mandohalika androaka devoly isika aorian'ny fibebahana. Andohalika isika tompo. Oka hibebaka isika. Jesosy tompo. Indreto izay zanakao Jesosy. Nareny teninao Jesosy. Manambara Jesosy. Fa mila izay mialoka aminao. Ianao le vato lampy Jesosy. Jesosy tompo. Nananatranay ianao anio fanay masina. Mba tsy kambananay intsony amin'izao tontolo izao. Ary tsy anarahanay intsony ny fanaon'izao tontolo izao Jesosy. Ka mibebaka izay. Mibebaka ao Jesosy. Ny amin'ny teny maro navoaka ny vavako tamin'ny olona Jesosy. Zay tsy mendrika rehetra Jesosy. Ny fosafosa, ny teniteny foana, izay tsy mendrika Jesosy dia hibebahako aminao. Hibebahako aminao Jesosy. Jesosy. Tsekenao izany. Tsekenao izany Jesosy. Mamela ny heloka ianao. Mamindra fo amiko ianao satria Jesosy. Miapanganay tsiraray avy Satana eo anatrehanao. Ary tsy afabela izay. Tsy afabela izay Jesosy. Ny amin'ny teny tsy anatin'ny fiheverana izay navoaka ny vavanay. Ka mifona Jesosy. Mifona Jesosy tsy fiambenana Jesosy ny vavanay tsiraray. Diovy ny molotray. Diovy ny lelanay Jesosy. Mba hitezava tsoa. Mba hita foana fitiavana izay miteny aminay Jesosy. Ary izay koa Jesosy. Mba tena madio. Fa tsy ho tahaka an'izao tontolo izao Jesosy. Tompo malala
Mazava ny teninao anio fa mananatra anay ianao Jesosy anio, ny amin'ny fombafomba rehetra. Eo koa Jesosy ny amin'ny mpandainga. Ka tompo ianao mindra fo amin'ny mpandainga rehetra. Zay mbola anatin'ny lainga Jesosy ka mibebaka aminao anio Jesosy eo. Ka ianao mindra fo amin'izy ireny. Jesosy malala ao Jesosy ny mpamitaka. Jesosy eo mamindra fo Jesosy ny amin'ny mpamitaka rehetra Jesosy zay mibebaka aminao anio. Jesosy eo. Mifona koa zay Jesosy amin'ny tsy fatokisana anao satria anao no vato lampy. Jesosy eo. Impiry izay anao tsy matoky hoe eo ianao Jesosy. Nefa ianao mijery anay Jesosy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Dia eo foana ianao mijery ary ny jerinao tompo manoratra ny toetranay tsiraray avy. Manoratra Jesosy eo ary izany Jesosy dia mampakondany anay izany raha ohatra ka tsy miova Jesosy. Ka mifona Jesosy. Mifona Jesosy ny amin'ny mpiavinavina rehetra. Mifona tompony amin'ny avinavina Jesosy. Ny avinavina tompo. Mifona Jesosy eo. Ny amin'ny mizaozao Jesosy mifona aminao izay Jesosy. Mifona aminao izay Jesosy eo. Tompo tsy mahay manetry tena izay. Tsy mahay manetry tena izay Jesosy eo. Mifona tompony amin'ny fireharehana Jesosy. Ny amin'ny fireharehana Jesosy eo. Mifona Jesosy eo. Mifona tompony amin'ny tsy mahay mijery ny kely indrindra. Ny majinika Jesosy eo. Mifona Jesosy eo. Mifona aminao. Zinona moa izay Jesosy eo. Zinona moa izay Jesosy eo. Tompo. Efa maloto Jesosy ny fony zanak'olombelona. Maloto. Efa loto ny Satana Jesosy. Ka diovy ny fonay Jesosy eo. Zay mibebaka aminao. Diovy ny fonay tompo mba hadio mba ho mendrika anao. Jesosy malalao. Diovy ny fisainanay. Diovy ny fisainanay Jesosy mba hadio tahaka ny fisainanao. Mba hisaina zava-tsofo. Mba hampianatra ny hafa. Mba tsy tsaratsara ny hafa Jesosy. Hoy ianao fanay masina ito. Ianareo mitsara. Fa izao tsy mba mitsara hoy ianao. Jesosy. Ianao tsy mitsara Jesosy. Zay zanak'olombelona mitsara. Mifona Jesosy. Mbola ho tsaraina ianareo. Mbola ho tsaraina ianareo. Mibebay ianareo amin'ny fahotanareo. Mibebay ianareo amin'ny fahotanareo. Ry mpitsaratsara olona rehetra. Mibebay ianareo. Ny tompo tsy mba mitsara fa mijery ampitiavana. Miteny ampitiavana. Mamaly ampitiavana. Mikarakara. Mikarakara. Tadidio ilay vehivavy azo nijangajanga. Tadidio ilay vehivavy azo nijangajanga. Tonga izy ireo. Nitondra ilay vehivavy teo anatrehan Jesosy. Jesosy mipetraka amin'ny tany. Manoratra amin'ny tany. Nentin'izy ireo ilay vehivavy. Dia niteny izy ireo tamin'i Jesosy hoe, mpampianatro, ity vehivavy ity dia azona nijangajanga. Araky lalàny Mosesy dia tokony ho toraham-bato ity vehivavy ity. Jesosy tsy nitraka. Tsy nitraka Jesosy nijery ilay vehivavy. Tsy nitraka izy. Ary tsy nitraka koa nijery ireo olona. Fa mbola nitohy nanoratra ihany tamin'ny tany. Ireo dia mpanamaritena. Tahaka anareo zanak'olombelona mpanamaritena. Mitsara sy miteny olona. Dia mbola nanoratra ihany Jesosy. Nanoratra ihany Jesosy tamin'ny tany. Dia mbola niteny ihany izy ireo. Efa vonona hitorabato ilay ory. Ilay ory sy mahantra. Jesosy. Vonona hitsara. Vonona hitsara. Noho ny efa namerina nanontany izy ireo. Dia teo Jesosy no nitraka. Ka niteny hoe, zay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy.
dia niondrika nanoratra indray ny tomponareo, ny tomponareo. Dia teo ireo mpitsanga menatra, ireo nitsanga menatra dia nanomboka nandatsaka ny vateny an-tanana, ny ala nanomboka tamin'ny zokotsokony ka hatramin'ny sandry, hatramin'ny sandry indrindra. No efa lasa izy ireo dia Jesosy sy ilay vehivavy rery no tavela teo. Jésus, teo Jesosy vao nanontany anay vehivavy, raha vehivavy aiza ireo olona teo? Nisy nanameloka anao va? Nisy nanameloka anao va? Ilay vehivavy kotsan-dranomaso efa ho faty, miandry ny hafatesany sisa, miandry ny fitsaran'olombelona. Ianareo zanak'olombelona dia mibebay ianareo, mibebay ianareo. Ianareo dia mpitsara avokoa. Hoy ilay vehivavy namaly an'i Jesosy, tsisy tompoko, lasa avokoa izy rehetra. Dia hoy Jesosy taminy, za koa tompo dia tsy mba hanameloka anao, tsy mba nameloka anao, fa am'izao sisa izao dia aza manota izo, aza manota izo. Jésus, tsy ampanaova izany ambara ny fanahy masina izany anio, tsy ampanaova izany fitsaran'olombelona fa tsy fitsaran'Andriamanitra. Izy rehetra teo raha tsy nibebaka dia hisotrany amin'ny afo be, hisotrany amin'ny afo be. Jesosy no teo tavela teo satria Jesosy dia tsy mba nanota, satria hoy izy, izay tsy nanota taminareo aoka hitorabato azy. Lasa avokoa izy ireo. Jesosy rery no teo satria izy no Andriamanitra tsisy ota ary izy no mpamela heloka. Anio ianareo rehetra dia voalaza fa mpitsara ka mibeba, mibeba mba mindra fo aminareo ny tompo, mba mindra fo aminareo ny tompo. Ny vava rehetra, ny teny rehetra izay avoakanareo dia anadinana anareo zanak'olombelona, anadinana anareo zanak'olombelona. Na tsara izany na ratsy dia iseho eo anatin'Andriamanitra. Aza manamary tena ianareo, aza manamary tena, mibeba amin'ny lainga, amin'ny fijangajangana. Ny tompo ny teny tamin'ilay vehivavy, ho anao mpijangajanga, ho anao mpijangajanga, ny teny tamin'ilay vehivavy hoe am'izao sisa izao dia aza manota intsony, zany hoe aza miverina intsony amin'ny fijangajanga, aza miverina intsony amin'ny fijangajanga. Na ny fifosafosana, na ny fitsaratsarana, na ny fanamarina tena, fa fantatr'Andriamanitra raha manamary tena ianao, fantatr'Andriamanitra raha manamary tena ianao. Ianao ihany eny novomafy
Overy any amin'ny elo, overy any amin'ny elo ka mibebay anao. Tsisy tsony ny fotoana, tsisy tsony ny fotoana efa eo ambaravarana ny tomponareo. Miaratsy zao fiainana izao. Efa tonga ny fitsaran'Andriamanitra. Ao amin'ny ankohonany aloha, ao amin'ny zanak'Andriamanitra. Zay vao any mijentilisa. Zay vao any mijentilisa. Kerabosy sarabababosy. Kerabin manalabarabosy darabosy darabosy. Kerabosy darabosy darabosy darabosy. Repentance. Repentance. Ny gasy rehetra. Ny gasy rehetra. Ny mpamono vady. Ny mpijangajanga. Ny preare. Ny mitondra ny anarako ny tompo nefa tsy mankatoa. Ny mpitondra fivavahana rehetra. Ny mpitondra fivavahana rehetra zay mitarika ny olona any amin'ny elo, amin'ny prosperité, fitiavam-bola, fitiavan-karena, repentance. Midina ny sabatry ny tompo. Midina ny sabatry ny tompo. Manomboka ao Afrika. Manomboka ao Afrika. Ho hisy ny ho faty. Raha tsy mibebaka. Mpitondra fivavahana gasy. Raha mitarika ny olona ianao amin'ny fitaka, fitiavam-bola, mangalatra ny majiniky ny tompo, mampianatra diso, tsy manambara fa ho avy Jesosy, dia misy ny manomboka ho faty. Misy ny ho faty. Ka raha tsy mibebaka ianao, dia ho very ny fanahinao. Ho very ny fanahinao. Malahelo ny tompo am'ireo fanahy maro zay hoenty ny mpitondra fivavahana any amin'ny elo. Tsy ekeny tompo intsony izany. Tonga ny fotoana firenan'i Jesosy. Aka ny olony. Ametraka ny seza fiandrianany ampifoany zanany. Amin'ny lala marina tokoa. Fahamarinana sy fahamasina. Fahamarinana sy fahamasina. Mahita vehivavy aeto. Vehivavy manao akanjo fohy, zipo fohy, manao kavina teboka amin'ny sofina. Ny volony dia ataony chignon eo ambony. Dia faly ery izy. Hoe mivavaka. Nefa diso lalana ianao anaka. Diso lalana ianao anaka. Prostitué tsy miditra ny tranon'Andriamanitra. Tsy miditra ny an-danitra. Ny prostitué. Ny mpivarotena. Fitafiana izany. Fitafiany ny mpivarotena izany. Mivarotra ny fanahinao amin'ny satana ianao. Mivarotra ny fanahinao amin'ny satana ianao. Mibebay ianao. Afeno ny fitanjahanao. Afeno ny fitanjahanao. Tokony ho an'ny tompo ianao. Tokony ho an'ny tompo ianao. Tokony mpanompo ny tompo ianao. Jésus. Saotra Jesosy. Repentance ho an'ny gasy rehetra. Repentance. Zokeriky. Mangataka anao aho. Mangataka anao aho anohy ny fotoana. Anohy ny fotoana.
ao ariana angatantsika ny fanahy masina satria efa eto izy. Fanahy masina ao, misaotra anao, misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina, ny amin'ny teninao. Saotra fanahy iray, mananatra anay, mananatra anay. Hoy ianao mbola tsy vita ny teny, midira aingana ao anaty samby fiara ianareo, midira aingana ao anaty samby fiara ianareo, fa efa idy ny varavaran'ny lanitra, efa idy ny varavaran'ny lanitra. Ny samby fiaran' Jesosy izay miverena aingana mba tsy ho azo ny sabatra anetitetika eo am-baravaran'ny samby fiara, toy ny rà mandriky. Eny hatramin'ny laboribo tsovaly ny rà araka ny tenin'Andriamanitra izay. Rehefa midy ny samby fiara, eny toy mahita samby fiara ao eto. Rehefa midy ny samby fiara lehibe anankiray dia ao am' Jesosy izany. Miakatra ilay varavarana mihidy, rehefa hidy izy dia hiakatra ny olona hiezaka hisarangotra ilay samby fiara, fa tsisy azony atao intsony. Tonga ny sabatra mamono azy. Ny rano ho toy ny rà, ho toy ny rà. Ny rano be ho toy ny rà maty. Repentance. Arabona narababosha sirabima narababosha. Torde paradadasha la logora da disha da bosha da dadis. Torika oporeta data positera pasha. Shiro. Fitany teny. Fitany. Amen. Ny tompo, sotranao zay satria miteny aminay ianao ary mampafantatra anay ny sitakonao. Eny ry havana, raha tena mibebaka teo anatrehan'ny tompo ianao dia tahaka ny teniny tamin'ilay vehivavy. Izy koa dia tsy hanameloko anao fa amin'izao sisa izao aza manota intsony. Tsy tiany tompo intsony isika hanota. Ka raha mibebaka marina ianao dia matokia fa hamindra fo aminao ny tompo ary hamela-mieloko ao. Izany no angatantsika, angatao mandrakariva ny ràn'i Jesosy, ny ràn'i Jesosy izay nanadio narotsony teo amin'ny hazo fijaliana. Angatao ny ràn'i Jesosy hanadioana tanteraka. Sotrointsika ny ràn'ny tompo, sotro ny ràn'i Jesosy mba hanadio antsika, hanapatapaka izay tsy azy rehetra ao anatintsika. Sotro ny ràn'i Jesosy mba handoro izay tsy azy rehetra. Misotro ny rànao aho Jesosy, misotro ny rànao Jesosy, misotro ny ràn'i Jesosy, misotro ny ràn'i Jesosy Kristy, mandoro, manapatapaka izay tsy anao rehetra ao anatiko sy amin'ny fiainako rehetra. Toroko amin'ny ràn'i Jesosy izay tsy anao rehetra amin'ny fiainako, fa ianao Jesosy ny rànao hanadio tanteraka sy manavao. Ka dia noho ny rànao, noho ny famelan-keloka izay nomenao satria ianao dia tsy nitsara anay, tsy manameloko dia saza i Jesosy misaotra satria namindra fo ianao. Saza hitsangana ny tsirairay avy, mijangana ianao dia roahiny dia voly. Ny asan'ny Satana nampiherikerika, nitady hitorabato. Ny Satana tokoa dia hitorabato hamono anao, fa roay izy aza matahotra hitsangana
Androaka ny asan'ny maizina, androaka ny asan'ny devoly, dorana amin'ny rahan'i Jesosy zany, arroahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy teo amin'ny farimretrafo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no androahana ny devoly Satana. Miala nareo Satana, mivoaka ny devoly Satana rehetra. Ny asan'ny maizina didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka ny farimretrafo ny asan'ny devoly Satana. Ny fahalemena rehetra, ny fahalemena, ny fahazaran-dratsy, ny fitsaratsarana, ny fanamarina-tena, ny fijangajangana, devoly ny fijangajangana, ny filaminofo. Didiko sy roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farimretrafo. Dorana amin'ny ran'i Jesosy. Dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny devoly ny fijangajangana, devoly ny filaminofo, devoly ny fitsaratsarana, ny fanamarina-tena, devoly ny fanaratsiana, fanaratsiana amin'ny namana, fanaratsiana amin'ny mpiara-miasa, devoly ny fankalana, devoly ny fanenjehana rehetra. Roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farimretrafo, ho any amin'ny farimretrafo ny Satana sy ny devoly, devoly ny Losifera, devoly ny Belzebuba, ny mena rana ela, ny mena rana tranainy, ny dragona, tapatapahana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny anaran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny devoly Satana. Tsy anankely, tsy anam-pahefana, n'inona devoly ny fahalemena rehetra, devoly mpanakorotana, devoly fampitsarana, devoly ny frehariana, devoly ny fanamarina-tena, ny fisehosehoana sy ny fiavinavonana. Didiko sy roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Devoly ny Losifera, devoly ny Jezebela, Jezebela ny fijangajangana, ny fanoloran-tena ratsy rehetra, ny fivarotan-tena, devoly ny varin-tena, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimretrafo. Devoly ny frehariana, ny fisehosehoana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dorana amin'ny ran'i Jesosy ho any amin'ny farimretrafo ny asan'ny devoly Satana. Tsy anankely, tsy anam-pahefana, tsy hanjaka amin'ny tenanay tsirairay avy, tsy hanjaka amin'ny ankonako, devoly ny fanakiviana, devoly ny faharerahana, devoly ny fahalemena rehetra, roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny mpanompony tsirairay avy. Amin'izao asa fanompony zao, amin'ny olony tsirairay avy dia didina amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimretrafo ny Satana sy ny devoly. Tsy anankely, tsy anam-pahefana amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviako, amin'ny tenako sy amin'ny mpanompony tsirairay avy. Efa resy teo amin'ny hazo fijaliana ny asan'ny devoly Satana, efa resy ny asan'ny maizina. Roahana any amin'ny farimretrafo nareo Satana, tsy anankely, tsy anam-pahefana. Rahan'i Jesosy Kristy mandrakotra, rahan'i Jesosy Kristy mandoro, dia afafy ny ranao Jesosy, afafy ny ran'i Jesosy, afafy ny ran'i Jesosy, afafinao ny rano, fahafazo ny ran'i Jesosy amin'ny tenanao, amin'ny fiainanao, amin'ny ankonanao, amin'ny fananinao rehetra. Afafy ny ran'i Jesosy, afafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, afafy ny ran'i Jesosy andrakotra, afafy ny ran'i Jesosy andrakotra. Hiaro ny asany rehetra, hiaro ny mpanompony tsirairay avy, hiaro zao asa zao, hiaro ny vahoakanao Jesosy. Niza nanolo-tena, niza nanolotra ny ainy, nanolotra ny fiainany androany, dia ho raisinao izy Jesosy, ianao no miaro, ianao no hitahiry. Tehirizo zay Jesosy, tehirizo amin'ny asan'ny Satana, tehirizo amin'ny frehariana, ny amin'ny fitsaratsarana, efa resy ny fitsaratsarana, ny asan'ny devoly ny fijangajangana, efa resy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa Jesosy Kristy no manafaka ianao manadio, ianao manafaka anay Tompo, dia misaotra satria fanahinao masina efa miaraka aminay koa. Misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina, miteny, misaotra mampianatra, mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny sitraponao Jesosy, dia tehirizo ambany elatrao tokoa, tehirizo izay Jesosy mba ho aminay tokoa ny teninao androany, fa amin'ny sisy zao, amin'izao sisy zao, teninao zany aza manota intsony, aza manota intsony amin'izao sisy zao, fa atoloro ny tenanao ho an'ny Tompo, dia misaotra Jesosy, misaotra mandray anay, misaotra mamela heloka, misaotra tsy mijery miaraka ny fahalemenay fa hamindra fo mandrakariva. Voninahitra ho anao Jesosy, dera sy ny haja ho anao irery ihany, dera sy ny haja ho anao irery ihany. Ianao no derahanay, ianao no ankalazainay ilay Andriamanitra avo indrindra, i Jesosy Kristy fanahy masina. Voninahitra ho anao irery ihany, misaotra indrindra Tompo, aleloia, misaotra Jesosy, amen. 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 Mamerina fiarahabana antsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpanompo moa zany efa niarahaba antsika tsirairay avy teo ka dia za manokana dia miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray
firaisana amin'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ho amintsika mandrakariva. Manontany kely aho, mahitsy tsara ve ranavavy? Iny tompoko mahitsy tsara. Mahitsy Amen. tsara. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ary indrindra misaotra manokana ny fanahy masina izay miteny nanambara. Angamba ny ataoko fa samy naheno tsika tsirairay avy raha tsy miheno zany, raha nisy tsy heninao tsara dia afaka mamerina ny vidéo mba ho tsapanao hoe inona moa zany tena teny fanahy masina ho antsika tamin'iny tapany voalohany iny. Raha ny tena marina, efa nibebaka tsika, efa nahazo tenin'Andriamanitra ary indrindra indrindra efa tonga ny fanahy masina ny teny nanambara ny sitrapony dia efa faly, efa vita raha ny tokony zany, efa vita ny zao fiaraha-mivavaka zao, fa asehon'ny tompo moa zany efa nambarany hatramin'izay fa isaka ny fiaraha-mivavaka dia misy ny fibebahana. Fanahy masina miteny, mety miteny izy amin'ny voalohany, eny ampovoany, eny antenantenany na amin'ny faran'ny fotoana ihany koa, ka dia isaorantsika ny tompo. Zao zany dia hiditra amin'ny tapany faharoa ny filazantsika anazy, fa ao anatin'ny fandarana izay omanin'ny tompo dia ny fifampaherezana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety fampianarana io, mety fampaherezana, mety fampahafantarana ny sitrapon'ny tompo, fampahafantarana antsika zany inona marina ny amin'ny tenin'Andriamanitra manokana. Ka dia isaorantsika ny tompo amin'izao fotoana izao hifampizarantsika ny tenin'ny tompo. Zany dia ho raisintsika sady ao amin'ny Romanina toko fahavalo, Romanina toko fahavalo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo aloha no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vakiantsika ny Romanina toko fahavalo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ny lohateny eto amin'ny baiboliko hoe ny fiainana araka ny fanahin'Andriamanitra. Ny fiainana araka ny fanahin'Andriamanitra. Raha izany lohateny izany dia efa mazava amintsika sady inona no tiany tompo hambara rehefa avy mibebaka tsika. Rehefa avy mibebaka tsika dia tiany tompo hiaina araka ny fanahin'Andriamanitra. Raha tsy ny fanahin'ny tompo no miaraka amintsika dia ho lasaka foana tsika ary ho very foana ihany ny fotoana fanarahantsika azy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany andininy voalohany. Koa amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nanalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'ny nandrahany zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araky ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa fiainana sy fiadanana kosa no fihevitry ny fanahy. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Paoly no ny teny io zany nanambara, nanazava ny zavatra nampisehon'ny tompo anazy araka ny fanahy masina moa zany ho an'ny fiangonana na ny mponina tao Roma zany tena tonga anazy hoe ho an'ny Romanina zany dia toko fahavalo. Manomboka any amin'ny toko fahadimy, fahaenina, fahafito any dia efa ambaran'ny Paoly foana zany io. Tsika moa zany tsy hiditra amin'ny antsipiriana satria mampirisika anao manokana koa hoe vakio, fa ho hitanao mihitsy zany hoe ny amin'ny hoe nofo sy ny amin'ny hoe fanahy.
Ny amin'ny nofo a nahazavain'i Paoly a, zay zany no mahatonga an'le hoe maninona no hazavaina ihany ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'ny nofo a, araka ny fanazavan'i Paoly a dia ny lalàna. Tamin'ny Adama any amin'ny toko 5 any izy de miresaka ambony hoe i Adama sy Jesosy a, hoe ny lalàna hozy izy a dia miteny nofo. Raha niteny nanome lalàna amin'ny Mosesy ny Tompo Andriamanitra dia amin'ny fampahafantarana any amin'ny nofo. Zany hoe ilay lalàna zany miteny hoe aza manao an'izao, tandremo a ny nofonao, aza manao an'izao a. Fampitandremana any amin'ny nofo zany no tena be dia be amin'ny lalàna. Ka izay a, any amin'ny toko 6, toko 7 amin'ny Romanina dia manazava izy raha mamaky an'izy miadana ianao a, de efa mazava ny amin'ny hoe zany hoe ny nofo sy ny lalàna. Fa ny tian'ny Tompo tenenina, indrindra ny tenenin'i Paoly eto hoe tsy mandeha arak'izany nofo izany intsony tsika. Fa ny teneniny teo zany hoe raha mandeha araky ny nofo tsika dia arak'ilay vehivavy janga teo zany, nandeha araky ny nofo izy a, dia ny lalàna fehiny tamin'ny zanak'Israely a dia zay olona tratra mijangajanga dia toraham-bato. De araky ny lalàna zany a tokony toraham-bato izy io a dia ho faty izy. Fa Jesosy nanantona an'i Jesosy noho nitombo Jesosy a, dia nanantona an'i Jesosy izy teo akaikin'i Jesosy teo izy a, dia rehefa tonga Jesosy a de niteny tam'le olona saika hitora-bato aminy hoe izay tsy naroto taminareo a, naoka hitora-bato azy. De araky ny tenin'ny mpanompony teo, araky ny tenin'ny fanamasina mihitsy no niteny. Fa nandeha ny zokiny indrindra, zay nanota niala teo satria mpanota tsirairay avy a, ny tsaratsara hozy izy a, ary mpijangajanga ihany koa. De samy nitsoaka reo farany a natramin'ny tanorany a, ny zandry indrindra de niala. Dia arak'izay mihitsy hoe iza no nanameloko anao hozy Jesosy tam'le vehivavy? Tsy nisy hozy izy a. Za koa hozy Jesosy tsy manameloko anao, zany hoe tsy misy a afa-tsy Jesosy. Noho nitonga Jesosy a, nitondra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana dia afaka ilay lalàna. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely a dia lalàna ny tena miseho a, ary raha lalàna tamin'ny zanak'Israely zany de tena sarotra manaraka an'izany. Soratany zany ho raisintsika sady a, ny any amin'ny Levitikosy. Levitikosy a, toko 1 de ny andininy 5 no raisintsika. Levitikosy a, toko 1 ny andininy 5. Ho raisiko hatramin'ny andininy 7 zany izy satria efa mitohy eo ihany andininy 5 amin'ny Levitikosy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao no Tompo zay nitondra anareo niakatra avy tany Ezipta mba ho Andriamanitrareo ka ho masina ianareo satria masina aho. Zay aloha zany a, tena takian'ny Tompo zany a, dia ny hamasina ny zanak'Israely a, zay navoakany tao amin'ny tany Ezipta. De raha vakianao zany, raha vakiantsika ny ao amin'ny Levitikosy, manomboka amin'io fotsiny ary a, manontolo moa zany lalàna zany nataony fitsipika sy ny lalàna ny amin'ny fisoronana, ny amin'ny fanarahana ny Tompo ny amin'ny Levitikosy manontolo. Fa raha hitantsika zany amin'ny toko 1 de hoe nitenenin'ny Tompo fotsiny hoe ny amin'ny biby madio sy ny biby maloto. Na ny biby a na ny sakafo, raha misy biby fotsiny ary ohatra hoe mandalo na hoe maty ka mandalo na hoe voahitsaka na hoe mikasoka amin'ny vatan'ny olona na amin'ny akanjony a, de maloto daholo. Maloto daholo zay manodidina sy miseho amin'ireny biby ireny zany ohatra amin'ity. Na amin'ny resaka fanompoana, zay no teniko hoe tsy ho vakiana daholo ny amin'ny Levitikosy manontolo hoe tandremo fa mahaloto anareo raha vao izao no miseho. Zany hoe zany natao hoe lalàna. Tamin'ny Tompo, tamin'Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy a, de nametraka lalàna izy, zao tsy azonareo atao, zao no tsy azonareo atao. Fa zany lalàna rehetra zany a, de tena hoe nitakian'Andriamanitra hamasina ny zanak'Israely satria na niteneniny hoe raha vao tsy mifanaraka amin'io lalàna io nareo a dia tsy masina de mpanota. De inona natao tamin'izany a? Maka zanak'ondry a na zanak'osy a na biby a de atao sorona, alasaka ny rà. Zany lalàna rehetra zany na ny endriky ny lalàna sy ny fanompoana ary a, de tena mafy mihitsy ary tsy mora ny nanaraka izany teo amin'ny zanak'Israely fa
Nitakian'ny tompo arahaverika ny 5:20 hoe fa izao ny tompo, izy zany ny tompo izay nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta mba ho Andriamanitrareo mba ho Andriamanitrareo ka ho masina ianareo satria masina aho. Ny tandron'Andriamasina Andriamanitra dia ny hamasina ny olona izay manaraka azy. Zay le teny fanamasina teo hoe inona ny antony ibebahantsika dia mba ho masina eo anatrehan'ny tompo. Niteny izy tamin'ny alalan'ny fanamasina hoe zao no zavatra tsy mety. Misy ny fitsarana anankiray teo notenenina very matetika, tandremo ny mitsaratsara sy ny fanamarinana tena, ny fijangajangana, ny fiavonavonana. Ankoatran'izay zany betsaka ny tenenin'ny fanamasina teo ary tsy tika iverenana ho aho fa ny mba hamasina antsika eo anatrehany satria masina izy. De zay zany izy hoe tsy vakiako hatramin'ny farany teo fa toy izay moa zany izany no lalàna aminaran'i Jesosy hoe 5:20 izany no lalàna momba ny biby sy ny vorona, ny zava-manan'aina rehetra zay mihetsiketsika ao anaty rano sy ny zava-manan'aina rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany mba hanavahana ny maloto sy ny madio ary ny biby azo hanina sy ny tsy azo hanina. Hitantsika amin'izany fa tena sarotiny mihitsy ny tompo na dia ny zavatra hohanina na ny biby sy ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao etỳ ary dia mahasarotiny azy. Fa inona no miseho? Zay zany ahafantarantsika hoe inona moa zany no nataon'ny tompo amin'izay hoe le Jesosy arahantsika ity. Arak'ilay teny teo zany hoe raha ny fivavahana sy ny fotoana teo aloha nampivavahana tamin'ny Salamo faha 1:30 dia efa tokony efa vita ny fotoanantsika. Fa tian'ny tompo hazavaina hoe le nofo, le nofontsika io zany izay misintona antsika any amin'ny fahotana. Zay no tian'ny tompo hazavaina eto hoe miala amin'ny nofo io ary tsisy afaka antsika amin'ny nofo io. Hazavaina moa zany izy hoe afa-tsy Jesosy Kristy. Zay no tena tanjony eto hoe Jesosy no azontsika antonona hanafaka antsika amin'ny lalàna amin'ny fatoran'ny nofo. Dia rehefa tafahoana amin'ny tompo tsika ahafahany amin'ny rany dia ho masina tahaka an'Andriamanitra. Ny fahamasinana dia ilay arak'ilay teny teo hoe tonga ny fanamasina hanafaka antsika. Rômanina 9:5 zay ny aloha vakiantsika ihany koa. Rômanina 9:5 ny amin'ny hoe inona moa zany le nofo. Be da be ny soratra ato, zay no teniko hoe averiko foana hoe raha mamaky ny 5 ianao 5 dia mahafantatra tsara hoe inona ny ota, inona ny nofo. Ny ota sy ny nofo ohatran'ny hoe tafaraka ao foana ireo. Rehefa mandeha araky ny nofontsika dia ny ota no manjaka. Ary raha manota ianao dia na i Paoly ary ny teny hoe ny nofony no iaran'ny ota. Sarotrarotra le teny fa raisintsika ny 5:5 amin'ny 5 amin'ny Rômanina aminaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa ny maha olona antsika taloha dia niaraka nombona taminy mba tsy hampanakery ny tenan'ny ota, koa tsy handevon'ny ota intsony isika. Toy izay koa ny 5:7 fa izay efa maty no dia no hamarinina ka afaka amin'ny ota. 5:9 aminaran'i Jesosy koa raha miara-maty amin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Hitantsika amin'izany fa le ota zany mitondra ny olona koa amin'ny fahafatesana. De le ota ao amin'ny nofontsika zany, zay le hoe tena hoe noteneniny teo mihitsy hoe le vehivavy mijangajanga iny neka tamin'ny tenany, le nofony zany no nanota dia tena fahafatesana, tokony hotoram-bato izy. Fa inona no teneniny eto hoe fa fantatsika aminaran'i Jesosy fa ny maha olona antsika taloha dia niaraka nombona taminy mba tsy hampanakery ny tenan'ny ota, koa tsy handevon'ny ota intsony isika. Zay zany nalevina nombona niaraka tamin'i Jesosy ny otantsika. Zay zany le finoana, zay le atao hoe fampianarana eto. Tsy afaka manafaka ny tenantsika isika fa tsy maintsy entina amin'i Jesosy ny otantsika. Zay le hoe Jesosy mitondra ny otantsika indray mandeha monja teo amin'ny havijaliana. Fa tsy mahavita teny tsika. Tamin'ny lalàna taloha arak'ilay teny teo dia misy foana, mamono foana, amantapitrisany mihitsy ny
famonoana biby halatsaka raha mba hoe hitondra solony niotan'ny olona tamin'ny zanak'izy ireo. Fa Jesosy nitondra ny hotantsika indray mandeha monja ery amin'ny lohateny amin'ny Rômanina toko fahenina ary dia ohatran'ny hoe manazava anazy moa izany feheziny amin'ny baiboly teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe maty noho ny niota fa velona ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsika izany raha vao manota dia maty, fa rehefa mandray an'i Jesosy ianao manolotra ny tenanao amin'i Jesosy dia velona. Eto izany mahatsiaro ny tenin'ny mpanompony teo ny amin'ilay hoe sary tamin'ny mbola taloha, tamin'izy mbola nandeha tamin'ny fiainana izao tontolo izao na dia mivavaka ihany ary. Izay manko izany tenin'ny tompo ihany. Tsika anie mahafantatra ihany antsika malagasy moa izany ny ankabeazany dia tena hoe nitaizana sy teraka tao anatin'ny fivavahana. Fa tsy nampianarina arak'izao fanazavana izao fa mandeha fahazarana hany ka miaina ao anatin'ny ota sy araky ny nofo ihany. Araka ny teniny hoe na ny fitafiana amin'ny hoe fitafiana hoe saika efa mitanjaka mihitsy. Eto izany heverina eto fa fantatsika fa ny maha olona antsika taloha dia niaraka nombona tany. Izay ilay taloha. Taloha izany raha olona tsy nahafantatra ny tompo ianao indraindray izany ianao mety hoe fahazarana na hoe izay taranaka fotsiny na izay tao amin'ny toerana izao nivavahanay dia mbola tsy nahafahan'ny tompo ianao. Ary raha mbola tsapanao fa mbola voafatotry ny ota ianao izany voafatotry ny nofo dia izay ilay hoe hiantsonanao androany hoe fotoana izao hanolorana ny tena fa omeo an'i Jesosy ny fiainanao fa raha tsy izany dia ho fotoana very ihany ny amin'ny fanarahana azy. Tsy ho vakintsika manontolo araka ny teny teo ny hatramin'ny hoe raha vakiana manontolo izany ny toko fahenina ny toko fahafito ny amin'ny Rômanina. Vakiako fotsiny ny amin'ny lohatenin'ny toko fahafito indray amin'ny anaran'i Jesosy hoe afaka mifanagejany lalàna ny kristianina. Hitantsika amin'izany fa mila vakiana manontolo izy fa ho lava ilay fanazavana fa arak'ilay teny teo hoe miaraka amin'i Jesosy ianao dia afaka miota. Ilay ota tsy inona fa lalàna ihany satria rehefa amin'ny lalàna matahotra ny lalàna ny olona nefa velona ihany amin'ny fahotana sy amin'ny fahadalàna satria tsy nanolotra ny ainy, tsy nanolotra ny tenany ho an'i Jesosy. Tsisy afa-tsy ny tompo ihany ny rahan'i Jesosy no manafaka antsika fa mila miverina amin'ny tompo izany, miverina amin'i Jesosy ka izay no anazavan'ny tompo hoe ilay fibebahana teo arak'ilay teny teo amin'izao sisa izao aza manota intsony, aza miverina amin'ilay nofinao intsony, ilay finan'ny nofo intsony fa dikan'izay raha mbola hanota ao ianao dia amin'izao sisa izao mety miteny ny tompony tian'i Jesosy tenenina amin'izany hoe mety tsy ny devoly Jesosy hamindra fo aminao foana fa ny devoly mety tsy hanafaka anao intsony. Mety efa any anatin'ny fahafatesana ianao vao gaga hoe inona no ty mahazo anahy ty. Satria ny devoly koa izay ny tanjony dia nitondra anao amin'ny fahafatesana any amin'ny elo any amin'ny hafobe. Vakintsika ny Galatiana toko 5 andininy 5:20. Ny Galatiana toko 5 andininy 5:20. Mbola vakiako ihany ny ao amin'ny lohateny izany ao amin'ny aloha andininy 13 misy lohateny eto amin'ny baiboliko dia lohateny amin'ny anahako ato hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy miaina araky ny nofo fa araky ny fanahy. Izany hoe raha mbola miaina araky ny nofo ianao dia voafatotry ny satana dia enjera ao foana nefa araky ny tenin'ny tompo ihany koa fa ny alika no miverina amin'ny lohany. Ary raha tsy tafavoaka eo ianao dia ny satana, ny hafobe sy ny elo araky ny teny teo no handray anao izany ka fotoana izao hiverenana handraisana ny tompo ka ho vakintsika ny Galatiana toko 7:20 azafady. Toko 7:20 izany izy amin'ny anaran'i Jesosy eto hoe fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Averika any amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay an'i Kristy Jesosy n'iza n'iza izany an'i Kristy Jesosy dia inona ny ataony dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany
teo amin'ny hazo fijaliana. Eto le teny zany raha vakiana fotsiny de mety hoe maivana. Fa ny dikan'izany hoe nanombo ny nofony. Jesosy rehefa nanombo ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana de ny fantsihana, fantsihana ny tanany, fantsihana ny tongony, le fonony. Zany hoe manombo ny nofony zany tena ohatran'ny hoe mijaly ianao zany, mila mahatsiaro tena mijaly, mafy mihitsy ilay izy marary ianao. Tsy afaka fotsiny amin'izao ilay izy hoe za hanombo ny nofoko de hoentiko amin'i Jesosy de milamindamina fa tena misy marary mihitsy zany, mafimafy mihitsy zany ilay izy fa zay ilay izy hoe fanazavana sady zay angamba no tian'ny Tompo hazavaina amin'izao teny izao hoe nasain'ny Tompo natsangana ny toby any Madagasikara moa zany ao Antananarivo sy any amin'ny toeran-kafa. Efa misy koa zao nitsangana ny Toliara sy ny manodidina any dia rehefa tonga ao ny olona de notenenin'ny Tompo mihitsy hoe afahana. Dikan'izay afahana izay mila manombo le nofo. Ary rehefa afahana dia tenin'ny Tompo mihitsy hoe mila sady mifady hanina farafahakeliny telo andro le olona. Mety indray very indroa, mety indraindray ataony hoe firy andro mihoatra fa farafahakeliny telo andro zany hoe tena manombo ny nofo mafy mihitsy zany. Raha te hafahana amin'ny nofo ianao zany de manombo ny nofo amin'izay miveriko an'ilay teny izy amin'ny andiny fahaefatra amby roapolo amby toko fahadimy Galatiana teo amin'ny Jesosy hoe fa izay any Kristy Jesosy, raha te ho an'i Jesosy Kristy ianao dia efa nanombo ny nofony. Zany hoe efa nanombo zany hoe efa vita le fanombohana. Zany hoe mila marary mihitsy ianao manala ny ratsy rehetra. Tena hoe tena misy ezaka manokana ao zany hanasorana ny amin'ity nofontsika ity. Mafy io fa tsy maintsy miafy tsika fa raha tsy zany tsy ho afaka. Inona ilay izy hoe nanombo ny nofony mba ny faniriany. Mba te hanao zavatra ihany arak'ilay teny teo ny faniriana taloha de hoe tena te hiaingo tsara, te hisehoseho amin'ny endrika ivelany fa reny faniriana ratsy reny na faniriana ny amin'ny hoe fijangajangana zany faniriana zany ny zavatra hita amin'ny maso zay mahatonga le mifona noho ny zavatra hita amin'ny maso, zavatra reniny fotsiny, zavatra irianao no tonga fitsiriritana de omboana. Omboana ny fitsiriritana zany ny faniriana sy ny filàna. Misy filàna zay le fijangajangana teo. Averina foana amin'ilay ohatra nomen'ny fanamasina teo ny amin'ilay vehivavy. Tratran'ny jangajanga filàn'ny nofo zany. Fa mila entina eo amin'i Jesosy. Mila entina eo amin'i Jesosy mihitsy zany fa izy mitondra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana de miaraka omboana aminy. Tsika koa zany raha Jesosy Kristy hoe manara-dia amin'i Jesosy dia manombo ny tenantsika eo amin'i Jesosy zany hoe mila marary mihitsy maratra dia zay no tiany teny eto hoe teo amin'ny hazo fijaliana. Fa izay any Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba ny faniriany sy ny filàny teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany hoe tsy mahafaka ny tenantsika isika fa mila mitondra ny tenantsika eo amin'ny Jesosy Kristy. Raha tsy mahafaka ny tenanao ianao zany manokana ho antsika raha any Madagasikara ianao de zay raha amin'Antananarivo moa zany dia afaka mi-contact na amin'izao avy Jesosy en ligne zao de afaka mimpanoratra eo hoe inona ny azonay atao, inona ny tokony ataoko mba afaka amin'ity filàna. Zay zany mihitsy hoe misy filàna ao filàn'ny nofo sy ny fanirian'ny nofo dia mila omboana. Ahoana ny ataoko mba hanomboana an'izay zany Jesosy no tena manafaka, tsy izahay araky ny tenin'ny mpanompony teo hoe tsy izahay na zahako na ny mama Felisia fa Jesosy zay le hoe teo amin'ny hazo fijaliana any Jesosy Kristy. Zay zany no mila ho fantatsika. Zay le fanazavana amin'io Rômanina toko fahavalo io. Verina amin'le Rômanina toko fahavalo tsika satria ny zavatra mahazatra ny kristianina ary tian'ny kristianina arak'ilay teny teo tsika malagasy efa niaina amin'izany de mahafantatra an'io teny io fa aminaran'i Jesosy hoe andininy voalohany koa amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay zany hoe tsisy fanameloana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Le dikan'le ao amin'ny Kristy Jesosy ny fahafantaran'ny olona azy de ao amin'le hoe manana anarana. Zay ao amin'ny fiangonana zao na zay manaraka an'le pasteur zao na le mpanompon'Andriamanitra, le profeta de fieritreretany hoe ao amin'ny Kristy Jesosy zany. Ny ao amin'ny Kristy Jesosy de arak'ilay teny teo ianao tsika tsirairay avy zao no tempoly tian'ny Tompo masina dia nanombo
nanombo ny filàna sy ny faniriana ao am' Jesosy. Fa tsy hoe zay miara-mivavaka am'le fiangonana lehibe, na zay no efa ao anatin'ny antoko-pihira, ao anatin'ny fanompoana, na ny atao hoe mpiandry, mety efa ao anatin'izay ianao zany. Tsika tsirairay avy no tokony hatsapa, tsy midika zany hoe diso zany le fanompoana ataontsika fa ny tsirairay avy mahatsapa hoe efa nanombo ny tenany teo amin'ny hazofijaliana niaraka tamin' Jesosy ve za, sa anisan'le mpanaraka olona fotsiny, sa anisan'le mbola ao anatin'ny fahotana arak'ilay teny teo, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny filàn'ny nofo ihany. Fa mila hoe tena hoe ao am' Kristy Jesosy zay vao hoe tsy misy intsony ny fanameloana. Fa raha tsy ao am' Jesosy ianao zany, tsy le anarana fotsiny fa tena mahatsapa ianao dia tsisy intsony ny fanameloana. Andininy faharoa am'le toko fahavalo teo aminaran'i Jesosy, fa ao am' Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nafaka ahy tamin'ny lalànan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Zay arak'ilay teny teo hoe tsy mivakitsika ny tany amin'ny toko fahadimy, fahaenina, fahafito fa lavalava ny fanazavana azy fa lalàna ny fanahinaina. Ny fanahinaina ity dia ary amin'ny toko fahaefatra ary izy dia mbola milaza koa araky ny fanazavana teo hoe tamin'ny Adama sy Jesosy Kristy. Tamin'ny andron'ny Adama dia tao amin'ny saha Edena, misy an'le hoe hazonaina sy ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Nefa dia nesoron'Andriamanitra tao ireo satria tady inona moa izy teo? Naniratsiran'Andriamanitra zany Adama sy Eva moa zany tamin'izany niaraka tamin'ny menarana. Fa satria nisy lalàna nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva aza mihinana, lalàna zany. Fa ny toerin-jareo zany no nofo hitan'ny Eva hoe toatrany tsara fijery, zay le fitsiriritana, le filàna sy ny faniriana. Ohatrany tsara le voankazo dia ndeha hihinana. Tsy nanombo le filàna sy ny faniriana izy, hany ka tafaharotsaka tao anatin'ny fahotana dia nohy le lalàn'ny fanahinaina hozy izy tsy nitandreman'ny Adama sy Eva fa ao am' Jesosy Kristy. Hitantsika eto fa avehantsika tsara le famakiana, sarotrarotra manko le izy raha vao tsy averina tsara. Fa ao am' Kristy Jesosy ny lalàna ny fanahinaina. Zany hoe le fanahinaina zay nanasorana ny Adama sy Eva tany am-boalohany tany dia ao am' Kristy Jesosy io zao. De zay le hoe eto am' Jesosy ny faniriana sy ny filàna dia niaraka nomboana taminy. Tsy maintsy homboana ao am' Jesosy dia inona no teneniny eto hoe no nafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Paoly miteny an'izany. Raha tsy nisy an' Jesosy, Paoly dia tena nahafantatra ny lalàna mihitsy. Paoly dia tena jiosy, mahafantatra ny lalàna zany ny lalànany hoe Torah moa zany tamin'ny jiosy dia tena nanenjika mihitsy hoe zay dia nirahana hanenjika ny kristianina. Tena mpanenjehana ny kristianina mihitsy Paoly hoe zay mahafantatra lalàna, nareo kristianina reo milaza anareo ho iza dia nenjehana hoe ndao samborina dia ho gadraina. Fa tena mpanenjehana ny kristianina mihitsy Paoly izay mahafantatra lalàna, nena tao anatin'ny lalàna tamin'ilay mahafantatra an'io Levitikos manontolo io, noho ny fanena tamin' Jesosy teny amin'ny lalan'ny Damaskosy. Tena nahita fahazavana mihitsy izy. Dia ny teniny nianjera niaraka tamin'ny olona izay feheziny zany, olona maha-ambony anie Paoly, manam-pahaizana sy manana fahefana, fa fanena tamin' Jesosy, nahita an' Jesosy mihitsy izy teny amin'ny lalan'ny Damaskosy dia nanontany fa iza moa ianao? Dia Jesosy mihitsy niteny taminy, izao ilay Jesosy no izay enjehanao zao miteny aminao zao. Teo Paoly vao nahafantatra mihitsy hoe tena marina ilay Jesosy Kristy nomboana teo. Vao avy nitoraka an'i Stefana ary izy, tora-bato hoe namono azy mihitsy. Fa teo izy dia tena nahafantatra mihitsy hoe ahy zany nipoitra taminy Tompo ary eo le verina kely amin'ilay fanafahana. Paoly dia telo andro, telo alina tsy nisakafo rehefa nipoitra tamin' Jesosy. Zay le hoe fivadikanana telo andro sy telo alina fanafahan'ny Tompo. Nafana tao anatin'izany izy no nafahan' Jesosy ary afaka. Nanomboka teo izy ilay nanenjika, na ny olona ary natahotra, na ny mpianatra ino nanenjika antsika koa iza niaraka amin'iny, fa navangian'ny fanahy satria tao aorian'ny hazo vakiana indray zany amin'ny asan'ny apôstôly any zany manomboka ny toko voalohany, faharoa sy fahatelo any sy ny tohany rehetra. Ny amin'iny nanovanan'i Paoly teo zany, niantsoanan'i Paoly dia
Rehefa tonga ny fanahy masina nanafaka an'i Paoly tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tahaka ny nisehony tamin'ny mpianatra ihany koa, dia nasahy mihitsy Paoly hoe Jesosy no toriko. De zay mahatonga anazy miteny eto hoe fa ao amin'i Kristy Jesosy, satria hitany mihitsy Jesosy ny lalàna ny fanahinayna zay nanameloana an'i Adama sy Eva no nahafaka ahy tamin'ny lalànan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Raha te ho afaka tsika zany amin'ny fahotana, zay le ota le nofo sy ny fahafatesana, mitondra ny fahafatesana mihitsy io no fahotana io zany zay le mitondra any amin'ny elo any amin'ny afobe dia miverenao am'i Jesosy. Zay le amin'ny farany tsika hivavaka dia hoe raha mbola tsy nolotena ho an'ny tompo ianao dia atolory an'i Jesosy ny tenanao. Raiso izy zany ho tompo sy mpamonjy raha ny hembotra ianao zao ndray zany mazava aminao ny tenin'ny tompo hoe ay za tena niaina amin'ny nofo foana hatramin'izay dia mianjera foana ako zay le fiteny hoe mianjera hoe nofo ka de solafaka ihany. Fa ho any amin'ny afobe ny hafarantsika zany raha hoe ohatr'izay fa fotoana zao fantatrao zany fa hoe ao amin'i Jesosy manekeo ombona, mila mijaly tsika, mila marary dia ahafahan'ny tompo mihitsy zany amin'izay fahotana sy fahafatesana zany. Raisintsika ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nanalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'ny nanirahany ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatateraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Hitantsika amin'izany fa sarotrarotra le teny zany na de vakiana miadana ary fa ny tiany tenena eto hoe tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy. Jesosy nitondra ny ota vitan'Andriamanitra hozy izy tamin'ny nanirahany zanany. Zany hoe le Andriamanitra mikarakara nanorina an'izao tontolo izao niaraka tamin'ny Adama sy Eva taloha taria dia naniraka ny zanany zay le hoe Jesosy Kristy io. Io le Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nirahany io zanany io naka ny endriky ny ota hozy izy. Hoe ahoana moa zany hoe Jesosy tsisy ninona mihitsy tsy diso mihitsy anie io Jesosy io hoe tsisy ota mihitsy tao aminy hozy izy fa niraisiny io mba hanafahany antsika. Zay zany le hoe izy mihitsy le zanak'ondry. Taloha de zanak'ondry ny hoe apetraka eo ny tanana dia latsaka ny rà le zanak'ondry de hoe afaka ny otanao. Fa Jesosy mihitsy ilay zanak'ondry nitondra ny fahotan'izao tontolo izao de hitondra ny otanao koa izy ary hanafaka antsika hozy izy. Ary izy hozy izy zay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Dikan'izany resaka ara-panahy zany zao resantsika zao. Tsy le resaka nofo hoe mamono biby hita maso intsony. Zay zany mbola le nofo iny mbola le tian'ny olona manko le mahita zavatra hita maso iny fa tsy zay intsony izy fa resaka fanahy mihitsy io. Ianao mihitsy zany mitondra fanahy, tsy midika zany hoe rehefa hoe zay mahatonga an'le hoe manao fanafahana, tsy fanafahana na à distance ary amin'ny fivavahana en ligne ohatr'izao de mino mihitsy tsika fa ny fanahin'ny tompo manafaka an'le olona any alavitra any. Dia ohatran'izay koa hoe fanafahana ara-panahy io, voafaty tsara am-panahy ny olona fa tsy le nofo manaraka satria ny satana de ao no hanararaotiny azy zany. Andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Tsy tian'ny tompo intsony isika hihevitry ny nofo. Verina ihany le izy, averina foana hoe matoa ny fanahy masina ny teny hoe tratran'ny jangajanga le vavy nandeha nanota araky ny nofo. Zany hoe tena tratra mihitsy izy nanota araky ny nofo. Fa am'izao izy no teo Jesosy niaraka taminy dia namindra fo taminy am'izao sisa izao Jesosy za koa izy tsy manameloka anao. Zay zany ny tompo tsy manameloka antsika rehefa tena mibebaka ao anatrehany tsika fa am'izao sisa izao aza manota intsony, aza mandeha araky ny nofo intsony fa mandehana araky ny fanahy. Ny fihevitry ny nofo andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa fiainana sy fiadanana kosa no fihevitry ny fanahy. Verina ihany le izy. Zay zao miha mazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Raha manoto ianao, raha miaina araky ny nofo ianao dia ho faty ao amin'ny fahafatesanao zany. Fahafatesana ara-nofo tena misy mihitsy araky le teny teo misy mafimafy ny teny fanahy masina teo, tena hoe ho faty. Misy tena maty mihitsy zany ny nofo.
efa betsaka ny maty amin'izany amin'ny famitahana ny mpanompon'Andriamanitra, indrindra ny mpanompon'Andriamanitra mahafantatra izany mamitaka ny ondry amin'ny halatra, ny amin'ny dima, ny amin'ny rakitra. Ny olona efa mahatra ihany no tangosanao sy alainao zany. Mila mitandrina zany fa ho faty ny fihevitry ny nofo zay ilay izy hoe vola ihany dia ho faty ny fahafatesana, dia ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Ho faty amin'ny fahafatesana zany raha miresaka ny nofo. Fa fiainana sy fiadanana kosa ny fihevitry ny fanahy. Tena tiany Tompo atao ambara amintsika foana dia hoe le fanahy, vonjeo fanahintsika, anisany ho tafiditra ve ilay hira teny aloha teny hoe indry Jesosy ny ao hozy izy. Dikan'izany izy ilay any an-danitra, efa ao amin'Andriamanitra izy, any an-danitra any izy nandresy ny fahafatesana izy nitondra ny osantsika, dia niakatra eo ankavanan'Andriamanitra izy mipetraka any. Moa ve tafiditra ao ianao hozy izy? Fa ny tafiditra ao dia ny masina ihany no ho tafiditra ao, any amin'ny Hébreux 12 sy vakiantsika izany. Ny masina ihany no ho tafiditra sy ahita an'Andriamanitra. Vakiako hatramin'ny farany eto amin'ny fahavalo eto izany andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Zany hoe ny nofo dia mandrafy an'Andriamanitra, tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra. Ny lalany ny didy folo izay napetraka Andriamanitra hoe aza mangalatra, aza mitsiritra, aza manao andriamanitra hafa, aza manao sarin-davatra voasikotra. Lalàna napetraky ny Tompo izany, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Zany hoe raha mbola ao anatin'le tsy fanaiken'ny lalàn'Andriamanitra, manompo sampy, manompo sarivato, manompo sarisary, milaza fa ty ny masina, na mahita ianao hoe ny olona anankiray ny heverinao fa masina, fa inona izany satria fandrafiana an'Andriamanitra izany hozy izy. Raha vao mametraka fandrafiana an'Andriamanitra ianao dia fihevitry ny nofo ary fahafatesana izany. Fihevitry ny nofo eo ambony eo andininy fahaenina, ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Dia inona ny teneny eto? Satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Ny fandrafiana an'Andriamanitra dia tsy fankataovana lalàna, teneniny eo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ny teny Andriamanitra ty azo atao tany amin'ny lalàna taloha, zay ilay hoe any amin'ny Levitikosy tena mafy ny lalàna. Fa Jesosy taty aoriana dia lalàna tena napetraky ny Tompo dia ny amin'ny fitiavana voakiantsika moa izay, zany hoe inona ary ny tena tiany Tompo ankoatra ny lalàn'ny nofo izay ratsy. Fantatry ny olona mihitsy araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe fantatrao mihitsy ianao anatin'ny nofo izany, fa lanin'ny nofo sy ny fijangajangana fa ratsy, fa raha mbola miaina amin'izany ianao dia ho azo ny fahafatesana. Efa akaiky ny Tompo fotoana izao hiverenantsika amin'ny Tompo, fa raha tonga tokoa ny Tompo, moa ve anisan'ny tafakatra. Zay foana ilay fanontaniana hoe ho avy Jesosy, anisan'ny tafakatra ve tsika. Andininy fahavalo farany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany raha mbola miaina araka ny nofo tsika dia tsy hahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny nofontsika ihany dikan'izany tsy sitrapon'Andriamanitra. Dia inona natao? Sitrapon'ny Satana. Manompo an'i Satana ianao zany rehefa tsy manompo an'Andriamanitra. Vakiako ihany ilay izy eo ambany eo mba andalovako ihany zany ianao mahafantatra ny tenin'ny Tompo hanazavany azy, fa misy tenin'ny vakiana hafa moa izany avy eo, fa vakiako hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Zay ilay fanahy zany. Rehefa tsy ao amin'ny fanahin'ny Tompony ao amintsika dia tsy hanazy tsika, na dia miteny hoe manompo ao anatin'ny anaram-piangonana ary tsy an'i Jesosy tsika, fa mila angatanao foana zany ilay fanahin'ny Tompo io dia miala amin'ilay nofo. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny an'ny fanahy noho ny fahamarinana. Zay zany mihaino ny fanahy tsika ary mandeha araka ny fahamarinana. Be dia be ilay fahamarinana sy fahamasinana rehefa nampianarin'ny Tompo antsika. Ka mila zany tsika mahatsapa mihitsy hoe
mandeha araky ny fanahy ve efa tafahoana amin'ny tompo ve nandray araky ny fanahy, araky ny tenintsika teo aloha teo hoe Paoly nandeha araky ny nofo tamin'ny mbola nahafantatra ny lalàna, fa rehefa mifanena amin'i Jesosy dia nandeha araky ny fanahy mihitsy. Tahaka ny mpianatra mbola nandeha araky ny nofo tamin'ny mbola tsy tonga ny fanahy masina. Dia natahotra ireo fa rehefa tonga ny fanahy masina nirotsaka tamin'izareo dia tsy niembotra intsony ireo fa tena hoe nandeha araky ny fanahy. 1:10 aminaran'i Jesosy. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Izay zany ilay fanahiny n'Andriamanitra izay nomena an'i Jesosy nanangana azy tamin'ny maty. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia foana ny finoantsika hozy Paoly. Fa izy tena nitsangana ary hitan'ny mpianatra fa nitsangana izy nandresy ny fahafatesana. Paoly koa nahita. Hitan'izao mihitsy hoe maty Jesosy nombona tery amin'ny hazo fijaliana dia nalevina. Fa hitany mihitsy koa hoe niseho taminy hoe velona. Dia io ilay fanahy n'Andriamanitra nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty io no hamelona ny tenanareo mety maty hozy izy amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Izany hoe rehefa mitoetra ao anatintsika ny fanahin'ny Tompo dia velona foana tsika. Tany amin'ny mbola velona mihitsy ary Jesosy nefa niteny tamin'ny mpianatra any amin'ny Jaona 14 hoe fanahy masina ao aminareo sady ao anatinareo. Tohiza kely ihany ary eto 14 angambany hoe mba hampahery antsika mihitsy fa ny Tompo dia tena tia antsika. 14 fa izay tarihin'ny fanahyn'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny fananganana anaka izay ahazoantsika miantso hoe Aba Ray. Izy fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra isika no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy, raha mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Miara-miaritra amin'izay dia velona foana hoe miara-nombona taminy teo amin'ny hazo fijaliana, manombo, miaritra, mafimafy ihany ny fanarahana ny Tompo. Fa raha mahita ianao fa milamindamina ny fiainanao dia izay ilay atao hoe malalaka ny lalana dia mieritreretra mety hoe ao ve Jesosy sa tsy ao. Fa nanombo ny tenantsika teo amin'ny hazo fijaliana dia marary izany araka ny teny teo izany. Niovakitsika amara-paranantsika ny tenin'ny Tompo dia vakiana sady izany ao amin'ny Kolosianina 2:2. Kolosianina 2:2 ny 9:17 ka hatramin'ny 9:40 vakiako ilay izy aminaran'i Jesosy. Kolosianina 2:2 ny 9:17 ka hatramin'ny 9:40 aminaran'i Jesosy. Raisiko hatramin'ny 1:10 azafady. Tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenan'ny nofo, dia tamin'ny famoran'i Kristy. Fa niara-nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa, ary tao aminy koa no niara-nitsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadosoana sy ny tsy fiforahan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy, efa navelany avokoa ny fahadosoantsika rehetra, novonoiny ny didy voasoran-tanana izay niapanga antsika, niesoriny izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana, noreseny ny fiandrianana sy ny fahefana, ary nasehony miharihary ny fitondrany ireo amin'ny fandreseny ny hazo fijaliana. Hitantsika amin'izany fa ilay hazo fijaliana Jesosy mihitsy nitondra niotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ny 9:17 ary ianareo izay efa maty ny fahadosoana sy ny tsy fiforahan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy, efa navelany avokoa ny fahadosoantsika rehetra, novonoiny ny didy voasoran-tanana izay niapanga antsika. Izay zany misy tany amin'ny Romanina 4:9 faly nakabeazan'ny olona faly mamaky. Koa amin'izany dia tsy misy fanameloana ao an'izay ao amin'i Kristy Jesosy.
inona le tsisy fanameloana dia averina aty amin'ny Kolosianina aty. Novonoina ny didy voasoran-tanana izay miapanga antsika. Izay ilay fanameloana devoly dia miapanga. Fa Jesosy nitondra antsika amin'ny nanafaka antsika dia andiny faharoa ambin'ny folo. Fa niara-nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa. Eo zany dia mbola misy fampianarana efa averina matetika io fa tsy hanao lava amin'io tsika androany fa afaka mihaino ianao ny amin'ny fampianarana teo aloha. Fa raha te ho hiaraka alevina amin'ny Tompo, ho afaka amin'ny fahotana koa dia mila atao batisa amin'ny ranobe. Izay ilay niara-nalevina. Jesosy natao tamin'izany. Ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany dia natao batisa tamin'ny ranobe. Dia izy hoe fa niara-nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa ary tao aminy koa no natsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Amen. Tsara ny Tompo raha ho vakiana foana moa izany ny tenin'Andriamanitra dia mahafinaritra. Izay ilay hoe efa ilay fibebahana sy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina efa nomena antsika tany am-boalohany dia tokony efa ho ampy. Fa tiany Tompo hampaherezintsika hahalala ny tenin'Andriamanitra hoe ity teny ity anie ka nosoratana dia hampafantarina antsika mba tsy hihemitra tsika na tsy hisalasala na hoe tokony ho fantatsika marina iza marina moa ilay Jesosy Kristy iarahantsika. Vakiko ihany ny ao amin'ny Hebreo 7:5-20. Mbola fanambarana ny amin'ny fanorantenan'i Jesosy io Hebreo 7:5-20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha izany dia tsy maintsy nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanolorany ny tenany. Jesosy nanolotra ny tenany dia naseho indray mandeha hozy izy. Raha ny famakinany teo aloha izany misy fisoronana, misy fisorona be izay mitondra ny otan'ny olona matetika tao amin'ny hoe ny trano masina indrindra, efitra masina indrindra. Fa Jesosy dia tahaka izany hozy izy Kristy ao ambany eo 5:20. Rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanondroany tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Izay zany izy hoe amin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota amin'ny nanoloran'ny tenany. Izao ilay andro farany fotoana hanoloranao ny tenanao amin'ny Tompo fa aza miandryandry sao dia lasany amin'ny afo be tsika fa atoloro ny tenantsika zany ho amin'ny Tompo. Amarana antsika anazy ao amin'ny Romanina 7:10. Izay ilay hoe raha mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra foana tsika dia mahafantatra. Tsy hoe miandry ny olona, tsy miandry ny izao fotoana izao vao hoe hamaky ny tenin'Andriamanitra fantatra fa rehefa alohany hamaky dia angatao ny fanahy masina fa izy hanazava aminao ny amin'ny hoe ahoana moa izany ny fanazavana ity teny ity satria fanahy masina no tena manazava fa antsika dia fitaovana fotsiny ihany. Araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe taloha dia tena miomana mihitsy hoe inona re Tompo no hazavaina, inona ny teninao. Mieny amin'izay taloha, tsy hoe ratsy izay fa amin'izao dia na dia efa miomana ary mandritra ny herinandro dia fotoana fohy. Efa izao faraparan'ny après-midi izao zany no nanome an'io teny io ny Tompo dia hoe io izy dinihanao hazavao satria mety misy amintsika izao matoa izany teny tonga ilay teny dia ny tsirairay avy tiany Tompo hafantatra marina hoe ny nofontsika tsy afaka amin'ny nofo ianao ny fahotana fa eto amin'ny Jesosy. Jesosy irery ihany no afaka ny otanao dia ny fitondranao ny otanao dia mibebaka manala ny tenanao manafaka. Ahafahana mihitsy zany mila mijaly miaraka amin'ny Jesosy, miomboana miaraka amin'ny Jesosy eo amin'ny ady-fijaliana, atao batisa dia manaiky ny Tompo ho Tompo sy mpamonjy. Andininy 20 ny Hebreo 7:5. Romanina 7:10 azafady. Ny andininy 9 sy ny 10 no hatramin'ny 10 no vakiantsika. Mba ahafantarantsika hoe inona moa izany ilay tena tiany Tompo hahatongavana, inona ny lalàna tiany Jesosy nahatonga anazy nanolotra ny tenany ho antsika izao. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy 9:9. Aza avela hisy tsosa tsy voaloha na amin'iza na amin'iza.
Eto zany aloha zany de raha natrosa vola io, natrosa zavatra nataonao teo amin'ny olona dia tandremo no manao trosa. Zay zany fampianarana anankiray. Io trosa io tsy voaloanao io raha ohatra mbola manao trosa ianao anatrehan'ny tompo. Aza avela izy trosa ohatsy izy tsy voaloha, fa mila aloha mihitsy zany ny trosa na amin'iza na iza. Afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Ny trosa io zany hoe ny fankatiavana, zay no tena takian'ny tompo amin'ny fanarahana anazy. Raha te hanana trosa ianao dia ny fankatiavana, raha tsy mifankatia zany dia foana ihany koa ny zavatra anarahantsika ny tompo. Dikan'izany hoe raha tsy mifankatia ianao zany de misy trosa anananao na le trosa tena takian'ny tompo amintsika dia ny fifankatiavana. Zay zany no tena takian'ny tompo hoe mifankatiava. Fa zay tia ny namany dia nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, zany le lalàna fantatsika zany. Voasoratra amin'ny Ekôdôsy toko faharoapolo andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny fafito amby folo. Mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zany koa de voasoratra ao amin'ny Levitikosy toko sivy amby folo andininy faha valo amby folo zany hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana dia tsy manisy ratsy ny namana, koa ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. Tian'ny tompo mihitsy zany tsika hifankatia, hitia. Raha mbola misy fankahalana ao aminao tsy tia ny namana, tsy tia ny hafa, dia zay zany foana ihany koa le nofo. Indraindray moa tsika zany mieritreritra, zay no tena tian'ny tompo teneny hoe indraindray mieritreritra tsika hoe le nofo de le fijangajangana ara-nofo tenantsika iny efa mitondra fahafatesana amintsika iny, fa le fitiavana dikan'izany misy fankahalana na araky ny tenin'ny le mpanompony keliny teo zany ary nazavain'ny mpanompony teo hoe amin'ny zavatra kely na heverinao fa zavatra kely ary eto zany na le fitiavana kely zany mieritreritra hoe za tsy maninona fa ohatran'ny nasosotra anahy fotsiny anie izy tamin'iny ohatran'izao zao. Fa tena saroto mihitsy ny tompo amin'ny fifankatiavana io. Angambany mbola misy hijovavom-belona ny mpanompony ao mitoby amin'io. Raha vao misy tsy fifankatiavana na kely ary de efa tonga ny fanamasina miteny tandremo, fa misy tsy fifankatiavana aminareo, misy fankahalana, misy ohatran'ny fiavonavonana na misy faninanana. Raha vao zavatra kely fotsiny ary dia tenenin'ny tompo amin'ny fifankatiavana io tandremo. Ankoatran'ny filan'ny nofo sy ny fahotana ara-nofo zany dia nasain'ny tompo mitandrina mihitsy. Zay mahatonga anazy miteny hoe le aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra ny zavatr'olona, zay le lalàna niresahantsika hatrany am-boalohany. Fa ny tena fahataterahan'ny lalàna manaraka an'i Jesosy de fitiavana. Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, tiavo ny tompo Andriamanitrao mihoatra ny zavatra rehetra. Dia zay zany no isaorantsika ny tompo hoe tehirizo ny tenanao mba tsy handeha araka ny nofo. Fotoana zao ialana araka ny nofo tahaka ny Paoly zany tsy amin'ny lalàna fotsiny raha mandeha araka ny lalàna na matahotra ny lalàna dia mianjera amin'ny nofo foana, fa eto eo amin'i Jesosy ny nofontsika, ny fahalemenao, ny tsy fahatanterahana de miara-omboana, miala-mijaly mihitsy, mafimafy io. Ny faniriana hozy izy ny filàna, omboana miaraka amin'i Jesosy raha mbola tsy nanoro-tena tamin'ny tompo ianao de fotoana atoloha ny tenanao. Le fanoloran-tena ho an'i Jesosy zao zany tsy hoe fiverenana amin'i Jesosy de tena hoe fanomboana ny nofontsika, miala amin'ny fahotana mihitsy fa tsy hoe hanaraka ny tompo fotsiny satria ny tenenin zareo. Ny tenenin zareo de ohatran'ny nahafinaritra ahy le resaka atao zay le hoe émotion, sentiment. Nahafinaritra le ambiance atao am-piangonana, tena nisy fifaliana be, ny louange, ny fiderana de andeha hanolo-tena ho an'ny tompo. Fa manolo-tena ny tompo de mahatsapa ny fahotana de hiala am'le ota, dia hiroso amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny namana. Ka zay isaorantsika ny tompo, zay ny hamezantsika an'le teny zany. Mbola be dia be moa zany ny teny azo hanazavana io teny io, fa apetraky ny tompo eto izy mba ahafahantsika hanohy indray amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo de mbola hitohy zany fanazavana ny amin'ny hoe fanoloran-tena sy ny ahafantarantsika ny amin'ny hoe nofo, ny fahotana, ny fanahy masina, ny fanahy mandehana araka ny fanahy de tsy hanatanteraka ny nofontsika. Raha mbola tsy manana an'le fanahy masina de le nofo io hienjera eo foana amin'ny nofontsika, fa mandehana araka ny fanahy, angatao ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina, fa ny fanahy masina io ihany no
ahafahantsika miala amin'ny fahotana rehetra dia hananantsika ilay fitiavana koa zany ny fitiavana amin'ny namana, fitiavana ny manodidina rehetra, fitiavana ny tompo. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny izay nomeny androany. Hivavaka isika, vavaka voalohany dia vavaka fanoloran-tena raha mbola tsy manolor-tena ho an'ny tompo ianao zany dia hanaraka na hiaino manaraka ny vavaka izay ataoko eto zany ny amin'ny fanoloran-tena. Raha mihembotra ianao dia fotoana ihany koa zao hiverenana amin'ny tompo. Hivavaka isika rehetra. Eny indray eo, misaotra anao tokoa izay satria maniraka ny fanahinao masina ianao ho aminay. Tsy mora ny mahafantatra ny teninao nefa ianao dia manazava izany araka ny sitraponao ka dia misaotra indrindra. Izahay dia variana amin'ny nofo amin'izao fiainan'izao tontolo izao dia aty amin'izao tontolo izao mahafaly anay mitsiriritra izahay tompo satria mahita ny manodidina, toa manam-bola, toa misakafo tsara, toa mitafy tsara, hany ka mitsiriritra. Izany no mahavariana anay, izany no mampiazakazaka anay ary indray hoe aiza misy fiangonana misy mitondra fitahiana, aiza misy olona ahitanay fitahiana fa ny tianao dia tianao izay hanafaka ny ota ny nofinay, izany fitsiriritana izany ny fahalemena, ny fijangajangana, ny filan'ny nofo, ny tsy fitiavana indrindra indrindra. Tianao hafahana amin'izany izay Jesosy dia nampianarinao teo fa ny manafaka izany dia tsy misy afa-tsy ny fanombohana ny tenanay eo amin'ny hazo fijaliana, mitondra ny tena hoentinay aminao ny fahotanay rehetra. Dia diovy amin'ny ranonao soa izay Jesosy, izany ny fanirianay. Ka ankehitriny manolo-tena raha misy aminay Jesosy, ary indrindra fantako Jesosy fa misy na dia iray ary ianao vonona hanolo-tena dia misy fifaliana any an-danitra any ka dia manolo-tena Jesosy ho anao. Ity Jesosy manolo-tena indray ho anao ho tompo sy mpamonjy, manolotra ny tenako ho anao ho tompo sy mpamonjy satria fantako fa ianao ilay Jesosy mitondra ny fahotako, ianao no mitondra ilay zanak'Andriamanitra tonga tetỳ amin'izao tontolo izao ho mpamonjy, ho mpanafaka. Ianao no ekeko ho tompo manomboka izao sy ho mpamonjy ka dia raiso Jesosy, raiso aminao irery ihany ny tenako sy ny fiainako ka dia amboary, ahafao tokoa amin'ny fahatoran'ny nofo, ny fahatoran'ny fahotana fahavao Jesosy mba ho anao adio anatrehanao noho ny rahanao Jesosy ka dia anam-pitiavana, fitiavana anao ilay Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy, ilay fanahy masina ary indrindra koa indrindra ianao fitiavana ny namana sy ny manodidina. Tahaka izany koa Jesosy, izahay dia maro no mihembotra variana amin'izao fiainana izao, tsy nahafantatra variana mianjera foana amin'ny filan'ny nofo kanefa tahaka an'ilay vehivavy janga dia androany tonga aminay ny teninao fa amin'izao sisa izao aza manota intsony, aza manota intsony hozy ianao amin'izao sisa izao fa mialahy ka dia mamindra fo Jesosy. Tia Jesosy mbola manolo-tena, mihembotra sy miverina matetika tamin'ny fahotana sy ny fijangajangana nefa ankehitriny dia tonga ny teninao Jesosy dia manolo-tena, tsy hanota intsony. Tehirizo ambany elatrao, tehirizo amin'ilay tananao mahery izay tsy foy fa tena mahavonjy ary indrindra aingane Jesosy. Raisinao ny fanoloran-tena, hanombo ny tenako, hanombo ny fahotana sy ny ota rehetra miaraka aminao amin'ny hazo fijaliana ka dia ho velona, ho fahateraham-baovao indray. Adio Jesosy, sasanao amin'ilay ranao soa, misaotra amin'ny fanadiovana, misaotra amin'ny famindram-po, misaotra mandray anay mandrakariva, misaotra tsy mijery amin'ny fahotanay fa mamindra foa, misaotra Ray, misaotra ny fanahy masina namangy anay teto, misaotra namangy anay amin'ny alalan'ny mpanomponao, amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsisy afa-tsy elao Jesosy, ilay fanahy masina izany no tianao hitoetra ao anatinay ka dia fenoy anao foana izay fanahy masina, hitenena foana araka ny fombanao fa vonin-kaino izay misaotra mihaino, misaotra mamaly vavaka, misaotra mamindra fo, misaotra Ray amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany, ianao no deranay, ankalazanay hatramin'izao mandrakizay. Aleloia, 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 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika amin'ny fotoanan'io izy natanteraka ny fotoana. Ny andro tatỳ Eropa moa izany somary ratsiratsy androany, ny eritreritra misy hoe ho tapaka ilay izy satria misy oram-baratra indray fa isaorana ny tompo fa nazava tsara dia aingane ny tompo mbola hamangy antsika. Raha mbola tsy tonga moa ny tompo
Dia araka ny mahazatra zany dia isaky ny asabotsy amin'ny 8 alina ny fotoanantsika. Ny sabotsy manaraka izao dia sabotsy voalohan'ny volana Jolay. Fotoana fandraisana fanasan'ny tompo amin'io ka dia ho aminao zany izay efa nandray fanasan'ny tompo koa dia mampiomana anao mba efa hiomana any amin'izany. Jereo zany ny mesazy ny hafatra mandritra ny herinandro ahafahanao miomana sy ahafantaranao hoe ahoana moa zany ny fiomanana ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo eto amin'ny fiaraham-bavaka ho avy Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy izay mianadahy. Veloma tompoko. Alleloia. Amen.